Miaraba tokolasy tokovavy ho antsika izay manaraka hatrany ity fandarana vokary ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS sy ny radio mada radio izay zato teboka valo ity makasitraka antsika hatrany izay manokila tsofina mandray izany ary dia ianareo any ampitan-dranomasina izay tsy misaraka aminay ao anatin'ny fandarana isan'andro rehefa am'raika hatramin'ny 3 ora dia isaorana satria dia raha toka tsy eo ianareo izay mandray mieno izany fandarana izany dia zava-poana no famokarana itony fandarana itony. Androany ary alakamisy fa 4 ny volana marsa dia manasa antsika rehetra indray zany any amin'izay toerana handraisantsika ny fandarana amin'ny vatana na amin'ny famerenana mba hanaraka izany. Ny oendrikendriky ny fandarantsika aloha izay isorana ny teknisianina mampita amin'ny vatana izany fandarana izany izay ao ambadika ao ry tanjona sy ry tsiky ny namana teknisianina Rionja sy ry Josoa ihany koa dia isorana ao ambadika ao fa androany iaho dia maromaro no vahiny ho raisitsika kanefa dia foy ihany koa nefa ny fotoana ahafahantsika zany mandrindra ity fandarantsika ity izany indrindra no tsy ahafahantsika aloha zany valapatra mitanisa reo vaovao maro samihafa izay hozarainy amintsika fa eny tenatena ny eny zany dia hiezaka ihany hifampizaransika reo vaovao izay tsara ho fantatra misongadina na ny omaly alarby na ny tamin'ity androany ity zany hoe ny vaovao nisongadina atao anatin'ny 4 ora izany fa efa vonimbonina hiaraka amintsika satria tsy afaka milalaon'ny fotoana isika no izay famarony ny mpandrainjara atao anatin'ny fandarana izay raha ny efa voafaritra androany zany dia ny efa vonina aloha zany izay efa mahazatra antsika manaraka azy isaky ny alakamisy toy izao dia ny solombavambahoaka ny Madagasikara voavidy tetsy amin'ny district Anambohitra Atrimo dia Andriamato Rabenirina Mamy na Imam Rabenirina araka ny fahafantarantsika azy izay questeur ihany koa fahatelo eo anivon'ny antenimera pirenena sekretera jeneraly manana andraikitra eo anivon'ny Antoko Tiko Madagasikara maromaro ny zavatra resahana raha izay district Anambohitra Atrimo izay indrindra faraparan'ny herinandro teo sy ny fiandohan'ny herinandro vao nanomboka iny mino fa hanakambara amin'izay amin'izao fiandohan'ny fandarantsika izao ny député Mamy Rabenirina sady manambatra ny arahaba amintsika no afaka tonga dia mametraka amin'ny fanontaniana izay anisany namarana sy nanakatona ny taom-baovao malagasy teny amin'ny vohitra Ambohitra Atrimo taon'ny trampokon'olona Dadabena ny député Mamy Rabenirina reo tonga dia tambatsika mba hanamora ny fotoana izay amin'ity alakamisy ity. Miaraba indray matoa député. Miaraba faniry Razafy Manatany, miaraba antsika rehetra ihany koa mpiara-miasa aty amin'ny Hainao Manjery MBS radio mada. Miaraba toy ny mahazatra ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja eran'izao tontolo zao. Indrindra miaraba ny mponina amin'ny district Anambohitra Atrimo ao reo vao fakahita voaingana fanaraka tsika fa ny fomba fiteny fanira fanao kokoa na izany raha tsy de mivalapatra be fa miaraba amin'ny kompatanana nireo any amin'ny commune Ambohimanjaka ny amin'ny fokotanana Andranomasina sy manodidina kompatanana ny ao amin'ny fokotan'ny Bemasoandro amin'ny commune Mahitsy izay nisy ampahany tamin'ny mpiaramonina tao niona vetivety miaraba manokana ihany koa ny avy any amin'ny commune Anjanadoria izay niara-nankalaza ny andron'ny ino moa zany zon'ny vehivavy andron'ny zon'ny vehivavy tamin'ny 4 marsa fokotany vitsivitsy tamin'ny tapany avaratra tsy nanan'ny commune Anjanadoria tahaka ny any Bevato zany ny any Tetezakazo sy ireo manodidina rehetra fa miaraba ihany koa ny ao amin'ny renivohitra ny district sy ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy teny anivon'ny district Anambohitra Atrimo miaraba vahoaka malagasy rehetra nahatratra ny taona taom-baovao malagasy tamin'ity fotoana ity
Vanim-potoana zay anisan'ny lehibe efa miresaky tsika hoe ny mahamalagasy dia mifototra amin'izany tantara sy zany i fomba malagasy izany, ilay mahamalagasy misaotra ny fikambanana maiha zay nitondra ny fankalazana teny amin'ny vohitra Ambohidratrimo Marovatana tamin'ity indray mitoraka ity, zay efa hitantsika amin'ny sary moa ny akony fa dia naharitra nanomboka zoma ny farana Homaly Tolakandro ny fankalazana ny taom-baovao malagasy teny amin'ny vohitra Ambohidratrimo Marovatana tamin'ity indray mitoraka ity. Ankasitrahana daholo sika rehetra, manatitra ny arahaba ho an'ireo rehetra zay voatonona teo. Ia tsy maintsy nilalovana moa zany rehetra izany satria zava-misy teny amin'ny district Ambohidratrimo avokoa zany rehetrarehetra izany. Inona arak'izany Andriamatoa sy Olombamboaka fa mbola maro ihany koa ny programma zay miandry anao sy ireo ekipa ary ny distim ao anatin'izany district Ambohidratrimo izany. Efa miomana arak'izany ireo commune sy fokontany maro samihafa zay hotsidiana sy efa hanatanterahana ireo tantsorika samihafa raha ohatra ka ao anatin'izay fanomanana ny fandaharam-potoana izay. Omaly tamin'ny fandarana dia efa nanazava ny mahazava-dehibe ny fahafantarana mialoha an'ireo ho kandida hirotsaka hovidiana dia tamin'ny alatsinainy teo ihany koa zany Andriamatoa sy Olombamboaka Mamirabenirina no fantatra zany fa anisan'ireo mbola ho kandida ianao zany ao amin'ny district Ambohidratrimo zay ao anatin'ny vovonana firaisan-kina natolotry ny antoko tiako Madagasikara anatin'ny vovonana firaisan-kina ho an'ny district Ambohidratrimo. Goavana izany manoloana ny tolona sy ireo fijoroana ndraikitra maro samihafa zay efa natomboky ny collectif de candidats sy ireo ianareo député tao anatin'ny angaretona. Misy azonao ambara ve député Mamirabenirina? Efa mivoaka moa zany sary zao hitantsika izao anamafisana an'izay famoahana tamin'ny alatsinainy teo zay. Araky nefa nazavaina tamintsika sady efa fantatsika hatrany mbola no amafisy ny faniry teo dia ny hoe vovonana firaisan-kina Madagasikara an'ny malagasy zay le filaza azy faniry. Io no manolotra ny kandida ho solombavam-bahoaka ho amin'ity fifidianana tanterahana amin'ny fahasivy amby roapolo volana May ity. Amin'ny mahavovonana azy dia antoko maromaro no mitambatra ao anatiny, fa ilay vovonana no anarana entina fa tsy ny anaran'ilay antoko akory. Zay aloha tsara ampahafantarina antsika sao tsika manantena hoe kandida ny tim na kandida ny antoko hafa fa kandida n'ilay firaisan-kina, kandida ny firaisan-kina. Zay zany mila zaritsika ny sofina, zaritsika ny vava, miaino sy miteny an'izay hoe firaisan-kina izay. Kandida ny firaisan-kina no resahantsika eto, ary ny kandida ny firaisan-kina no miombona eran'ny Madagasikara miaraka manatratra ny tanjona dia ny ahazona n'ilay maro anisa eo anivon'ny anteny miera-pirenena ahafahana mife ny raharaha-pirenena ara-politika indrindraindrindra. Fantatsika ny hoe aiza no tanjona, inona no mety ho vitan'ilay maro anisa rehefa tratra zany tanjona zany. Fa ny mahamaika atsika aloha dia ny ahazona n'ilay maro anisa eo anivon'ny anteny miera-pirenena. Ka averina trano hoe firaisan-kina zay le mot-clé, zay le teny ahafantarana ny kandida izay miaraka mirona, miaraka manonja makany amin'ny tanjona iombonana io. Fa mazava ho azy ao anatiny eo misy antoko maromaro zay mitambatra ho ao anatin'io firaisan-kina io. Anisan'izany ny tiako Madagasikara. Tamin'ny alatsinainy ary dia namoaka ny andiany voalohany amin'ireo kandida avy amin'ny antoko tiako Madagasikara fa hatolotra amin'ny anaran'ny firaisan-kina ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana. Andiany voalohany satria mandeha tsikelikely io Madagasikara ray mantolo ny resaka eto. Misy mantsy mipamendro fendro sy ny sisa hoe to tsy ampy roapolo akory reto izy nefa ny district efa roapolo am'zato mazava ho azy. Ary rehefa nresaka amin'ny filoha Marc Ravalomanana nanolotra dia ny hoe mbola isy ny andian'ny faharoa, mbola isy ny andian'ny fahatelo
na mihoatra an'izay ara arakaraky ny fahavononana eo amin'ny fanomanana sy fisafidianana fifantenana an'ilay kandida isaky ny distrika sy isaky mifaritra fa ireo antoko politika zay mivondrona ao anatin'ny firaisan-kina ireo de fa mifanaraka hoe amin'ny faritra amin'ity distrika ray ity de ny antoko anankiray no manolotra ny kandida de sahala am'izay zany eo amin'ny distrika eny Ambohidratrimo de ny antoko tiako Madagasikara no ny fanarahana fa manolotra ny kandida zay ho arosony firaisan-kina ho am'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao de ino moa ny rahana ity ny vaovao tamin'ny alatsinainy a voafantina ho hitarika ny listry ny kandida eo amin'ny distrika eny Ambohidratrimo ny tenako ary vokatr' zany fatatsika fa miomana ho amin'ny ahazona ny fandresena ibatana amin'ny fandresena voalohany indrindra maneho fisaorana ny antoko tiako Madagasikara eo ambany fitarian'ny filo mpanorona filo nasionaly Marc Ravalomanana ny antefamy manokana mihitsy ny fisaorana satria na inona fifandresen-dahatra atao a na inona adievitra na inona fomba fijery a ny teny farany de any amin'ny filo Marc Ravalomanana rehefa izy manao hoe tsy mety io de tsy manosony izy satria izy manosony le mandat fa rehefa nosony aviny le mandat de midiky zay fa nankatoaviny ilay mahakandida anay amin'ity fifidianana ray mitorako tika de manantitra ny fisaorana miantefa makany amin'ny filo nasionaly Marc Ravalomanana faharoa maneho ny fahavononana satria matoa ny antefa taty ny safidy de misy faharesen-dahatra avy amin'ny antoko sy avy amin'ny filo ao hoe avita n'lay fanamby ahatratra n'lay tanjona zany zao ny tenin'ny filo Marc Ravalomanana taminay tamin'ny alatsinainy tsy manana zo ianareo hoy izy tsy ho lany zay ny fehezanteny amin'ny fiteny malagasy no lazainy taminay tsy manana zo ianareo reo tsy ho lany fa tsy maintsy atao zay mahalany anareo de hoy aho hoe rehefa zay lay baiko rehefa zay lay tanjona de fa ny fanindran-dalana tam'izay lay safidy sy lay fantina ny dikan'izay a efa mivonona koa izahay zay voafantina teo hiroso makany am'izay lalana makany amin'ny fandresena zay a mifandresen'ny distrika eny Ambohidratrimo rery nefa tsy ho ampy batana ny fandresen'ny vahoaka malagasy zany hoe tsy mifandresen'ny tiako Madagasikara ny jerena tsy mifandresena ny firaisan-kina ny jerena tsy mifandresena eo anivon'ny distrika eny Ambohidratrimo ny jerena fa ny fandresena miohatra amin'ny zavatra andrasan'ny tena maro anisa amin'ny vahoaka malagasy ary tsika efa nresaka an'izany hoe inona moa ny dikan'izany hoe maro anisa zany e tsy zavatra fironona zany fa zavatra hita maso azo kajiana dia ny zavatra andrasan'ireo no tsy maintsy ataotsika zay atateraka azy a izay no midika ho fandresena lay azona n'lay maro anisa eny anivon'ny anteny miera-pirenena ary anterinay a ny fanehoana fahavononana ny amin'ny atratrarana an'izay tanjona izay a voalohany indrindra miaraka amin'ny vahoaka izay hifidy fa tsy misy mififidianana raha tsy misy mpifidy na misy aza ny kandida ka tsy misy mpifidy dia tsy misy mififidianana na misy ara ny kandida ka tsy lany mpifidy io de tsy lany zay ny teneniko hoe vonona hiaraka amin'ny vahoaka malagasy hiaraka mpifidy fa indrindraindrindra vonona hiaraka amin'ireo rehetra zay manana tanjona hitoviana ao am'izay fiainam-pirenena zay fa hitatsika fa mialatsaka lalina de lalina any anaty hantsana izay zay ngamba faniry a raha fezana ao anaty minitra vitsy iny fanendrena andihany voalohany tam'izay ho kandida atolotry ny antoko tiako Madagasikara amin'ny anaran'ny firaisan-kina izay a dia eto zany tsika manomboka eto tsika manomboka androany tsika dia fa manana ny fomba hitondrantsika indray ny fifampiresahana izay mazava ho azy fa miroso
makany am'izay fanatratrarana fandresena amin'ny fifidianana izay ya de sady hoan'ny rehetra lay tamarana député membre Bendrina teo hoan'ny rehetra titsika tenina de hoe rehefa nahazo fakataovana avy amin'ny vovonana firaisakina mazava ho azy moa zany iny afatra iny zany ny amin'ny hoe de efa miomana zany no manana ny distrika zay nametrahana an'izay andraikitra lehibe ho azy izay député membre Bendrina dia ao amin'ny distrika n'Ambohidratrimo ihany zany dia ho an'ny vahoaka n'Ambohidratrimo zay satria matombola ny antefan'ny safidy de verina fa mbola ao zay fahavitana didy manandraikitra izay sy mbola hoe miandry an'izay traikefa zay efa nentin'ny député membre Bendrina teo anatrehany asa fisoloana vavan'ny vahoaka izay satria tsy mora za misolo vava amin'ny vahoaka izany eo anatrehan'ny androm-panjakana eo anatrehan'ireo lasa nomeny lalam-panorenana sy nomeny lalàna an'izany solomavamboaka izany de rehefa tonga moa zany ny fotoana dia everina fa ho tonga indray ny fifandresen-dahatra mivatana maikany anivon'ireo vahoaka zay hangatahana ny safidiny zany amin'izany fotoana irosona ny fifidianana izany ya fa rehefa miresaka raharam-pireneny tsika solomavamboaka député membre Bendrina de eo amin'ilay hoe hasa mandeha makeny anivon'ny vahoaka izany misy hadevitra zay nandeha teny tsy efa kely ny hadevitra rehetra teny zay rehefa nodiniana moa zany tato anatin'ny fandarina de hoe aleo aloha hitondrana fanazava-kevitra ihany izany mba tsy ho tompotrano miono ny vahoaka n'Ambohidratrimo dia tsarotsika misy an'ilay hoe CLD taloha zay efa siady izy amin'izao fotoana izao anisan'ny faneho-kevitra zay nanaitra ihany koa rehefa tahaka izao moa zany misy foana zay faneho-kevitra maro samihafa miparitaka zay de noetsitsika ihany aloha zany atao anatin'ny fandarana zay na de efa niomana aza ny amin'ny hoe aloha resahana lay siady satria misy manontany eny amin'ny tambazotra sosialy eny ny amin'ny resaka siady ty ho an'Ambohidratrimo zany de nanaitra anay indrindra tam'ty fandarana ty zay nanomboka omaly alarobia moa izy no mivoaka atao anatin'ny tambazotra sosialy ny amin'ny faneho-kevitra Paul Bera Rosy raha sy manana momba izany siady izany satria izao no nambarany tao anatin'izany faneho-keviny zany tsy haiko inona no mahazo andra be vonina peratra tsy fantatsika moa ty anaram-bositra napetraky ny député Rosy ty fa isaky ny misokatra ny vavany dia ny manenjika député amin'izao ny nambola ny CLD entre parenthèse na hoe fonteny siady anketo izao no hanaovany propagandy voalohany aiza anaty constitution hono no ahafahany député mitatam-bola valiny io ambony io décret no raisin'izay namorona azy faharoa tsy mitatam-bola ny député tsy mandalo eny an-tanany io na ariary aza misy ordonnateur ao misy PRMP ao ary misy organe de contrôle de mbavakio aloha ireo taratasy ireo vao mamaly fahatelo torosy avoay ny anaran'izay tratranao nangalatra fa raha ny eto Antananarivo renivohitra betsaka aza ny tsy nahavita akory noho ny fahasarotana amin'ireo komity rezika moa zany marobe zany be ireto vakio fivoriana voalohany ny antsony ny préfet ny komity ny CLD lasa siady farany olona ilatsaka député no tokony hiaro ny akito tonga mivatana any amin'ny circonscription nao ary hanananao safidy ny priorité ny zavatra atao fa tsy mbola lany akory de efa mandrava efa iverinao fa sanana aby izany ny député tao hatram'izay hanao tao fahatany misy ane nanao vinany tao hoe mbola mikatra hatram'izao nefa lany omaly alarobia ny faneho-kevitra nataony solomamboaka Paul Bera Rosy manan'iny ety efa tamin'ny talata akory ary raha ny fahitanana azy atao anatin'izay faneho-kevitra zay tamin'ny tambazotra sosialy isaorana zany tanjona sery tsika nandefa nyty capture d'écran ty andrefa to solomamboaka mamy Rabendrina misy faneho-kevitra député Rosy iny ny amin'ny fomba fitantanana ny siady sy fampandehanana ny siady zay CLD taloha sady
fanontaniana rainy amin'ny hoe inona marina moa le siady zay anontaniany vahoaka amin'ny akabeany depute sy ny amin'ny hoe inona indraindray ny sakana tsy ahafahana manatanteraka n'ilay siady eny anivony distrika samy hafa eny ary anisan'izany distrika Nambohidratrimo. Rehefa miresaka siady tsika na za manokana raha mbola tsy mety zatra le voambolana hoe siady fa sisy hely telo ao an-tsaiko zay no tonga tampoka ao an-tsaiko satria zay ny fomba azo ilazana hoe nilazana azy teo aloha na ataoko hoe zay no endrika ny nananana an'io rafitra anankiray io tany aloha fa nafoizantena izy ireo faniry ny CLD de comité local de développement de ny anankiray lazaronge jereko ato ny anankiray crédit d'investissement destiné aux appuis au développement zay de zay fanalavana azy zay efa mahalaza zavatra be dehibe raha mitantara aloha niverenatsika efa hidirantsika zay rehefa avy eo de samy nahalalitsika fa tany amin'ny republika faharoa mihitsy efa nisy io endrika io efa nisy io endrika io tamin'izany raha nomen'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany fahefana hitantana teti-bola anankiray nisy olombavamboaka tamin'izany izy 320 millions nalaza tamin'izany raha tadidy faniry 320 millions francs franc malagasy franc malagasy ny resaka eo dia tsy atao am-pelantanako aloha ny andinin-dalàna sy fehezan-dalàna ny tantanana azy tamin'izany fotoana zany fa te-hampahatsiahy fotsiny aho hoe aiza moa no ny angany ty resaky ty fa zay 320 millions zay no nalaza tao an-tsaikitsika malagasy tamin'izany fotoana zany hoe hanapina ny asa fampandrosoana eny anivon'ny distrika tsirairay taty orina izy io tapaka rehefa niova fitondram-panjakana tao tenatenany tao fa tamin'ny mandat farany teo ilay fotoam-piasana 4 sy 4 arivo 7 sy 4 arivo tany ampiandohany io fotoam-piasana io mbola tsy niverina izy io fa tenatenany teny ireo solom-bavambahoaka na alalan'le izy indrindra re tranainy zay efa teo tamin'izany vanim-potoana zany efa nahalalan'le izy no nangataka hoe tena mba manampy sy ilainy ny faritra any ambany vohatra any amin'ny distrika tsirairay avy any raha mbola azo averina iny fomba famatsim-bola tetikasa any fotony iny mazava ho azy fa nivoaka niverina lay ady hevitra ny amin'ny hoe nahoana moa ny solom-bavambahoaka no afaka hitantana tetikasa fampandrosoana dia rehefa nandeha ny ady hevitra dia naverina ny fitondram-panjakana tamin'ilay mandat teo aloha ilay izy de mbola natao amin'ilay anarana hoe comité local de développement amin'ny maha comité local de développement azy de comité izy io amin'ny maha comité azy de misy mpikambana zany io comité io ary amin'ny maha comité azy ihany de misy mpitarika io comité io io no anjara raharah n'ilay solom-bavambahoaka mitarika an'io comité io zay mila fantaritsika ary tamin'izany fotoana zany dia ny solom-bavambahoaka amin'ny mampitarika azy no miantso ny fivorian'ny komity ary ao mandritra n'io fivorian'ny komity io no anapahana hevitra ny ampiasana n'ilay vola iza mpikambana ao anatin'ny komity mazava ho azy fa ny solo-tena-panjakana eny fotony ao ny lehibe ny distrika ao ny solo-tena-panjakana isan-karazany lehibe boriborita ny lehibe ny sampanara-panjakana isan-karazany ary ny olom-boafidy be ny tanàna sy ny mpanolotsaina kominaly zany averiko fa ny solom-bavambahoaka dia mpitarika fotsiny zay le hoe président de séance ao anatin'le izy nampiady hevitra azy zany satria hoe mitarika fa tsy tokony iantso fivoriana nisy mifahalalana zany zany ny tantaraiko eto
satria araka ny tenin'ny faniry teo betsaka ny ady hevitra eny eny amin'ny tambajotra serasera momba n'io zavatra io fa ny solombavam-bahoaka de mitarika ny fivoriana ary rehefa nodinihana tam'izany de hoe tsy mpiantso fivoriana fa mitarika ny fivoriana zany hoe tsy manao soni ifetsona n'le fivoriana akory fa rehefa tonga eo anisan'ny atsona fa rehefa tonga eo de mitarika n'le fivoriana inona ny ilana n'le fivoriana ny ilana n'le fivoriana de anapahana hevitra hoe inona no ampiasana n'le vola isa-taona zay le hoe programme d'emploi ary reo mpikambana ao anatin'le komity reo no miara-manapa-kevitra ny am'izay hoe ilana ampiasana n'le vola zay de za tonga de ny ohatra sy ny zava-misy ny aina raha teo amy distrika Nambohidratrimo miresahako raha tamin'ny mandat eo aloha fa rehefa natsanga ny komity io rehefa ny asa io ohatra nisy fotoana tam'izany fotoana zany mihitsy tamin'ny mandat eo aloha ny be ny tanàna sy ny olom-boafidy rehetra nanapa-kevitra ny amin'ny hoe tsy misy dika n'io vola io raha zaraina amina commune 420 ohatrina moa zany zao le vola taty aoriana député membre Bendrina am'izao izy zao a raha distrika ray raha tsy diso a dia 300 tapitrisa ariary raha solombavam-bahoaka ray no anatin'ny distrika ray fa raha distrika manana toerana roa dia tafakatra 500 tapitrisa ariary zay izy ny am'izao fotoana zao de tam'izany fotoana zany zany mifanaraka ireo olom-boafidy isaky ny commune hoe tsy misy dikany io tam'izany nalaza be tany aminay zany hoe ataovy zara sire reny zay zaraina mitovy zaraina mitovy fotsiny lela vola fa mazava ho azy fa ny fitantanam-bola mpanjakana tsy ahafahana manao zara sira zany tsy azo atao zany ny didim-panjakana sy ny lalàna rehetra amin'ny feny fitantanana CLD de tsy maintsy hanaovana famatsim-bola tetikasa le izy zay nampirisihana zany ny commune tsirairay tam'izany no hoe ijery zay tetikasa faran'izay mahakasika vahoaka indrindra eny hatraminy hoe jerena ny tetikasa zay mety azon'ny commune mifanakaiky iombonana intercommunalité zany ny resaka eto raha projet ohatra hoe lalana anankiray ohatra hoa lalana anankiray na tetezana anankiray tapaka nefa mampitoy commune vitsivitsy de azo atambatra ao le izy anaovana an'iny tonga de commune vitsivitsy zany no mahazo tombony eo anatin'le izy fa rehefa ny vory ny olom-boafidy ny commune 420 tam'izany fotoana zany a ka tsy lany le hevitry le be ny tanàna anankiray nanana zay sosokevitra hafahafa zay hoe ataovy zara sira de ny fanaraka zareo hoe ataovy ary am'ty taona ty 20 ny commune mahazo tombony taona manaraka 20 de ohatra zay hatrany hatrany mba hisy dikany kokoa hisy dikany kokoa ilay zavatra vita ao anatin'le izy de isamizy be ny tanàna sy olom-boafidy no mifanaraka hoe iza le 20 voalohany iza le 20 faharoa de mifandimbindimby reo de tam'le mandat eo aloha ny resahako a tam'izany nahafahana raha ho an'ny distrika Nambohidratrimo a ohatra tam'izany nahafahana efa ndresahana teto izy ty raha tsy diso a nanavao ny tsenana Mbato zay nisy angara pavillon teo amin'ny 10 izy zay tafo bozaka daholo fa voasolo tafo fanitso daholo angara be tsirairay reo a de ny ampy angara roa vaovao lehibe ohatra zany a tam'izany navitana radia anankiray tany amin'ny commune Ambohipiaonana zay mampitoy manafaingana ny fifandraisana sy ny fifamoivozana amin'ny commune Ambohipiaonana distrika Nambohidratrimo sy ny commune Ambohimangarova distrika Navaradrano tam'izany navitana ohatra hoe efitrano vaovao ho an'ny CEG ana Tsahafilo zay mazava ho azy fa tsy ampy anaovana betsa efitrano maro ilay tetibola fa mifanarahana hoe amin'ny torony manaraka de mbola ohatr'izay ihany tena natao ohatr'izay le izy tam'izany a nahafahana ihany koa mitovy amina Tsahafilo na nitarana ny CEG ana Ambohimanjaka nanaovana ny tetezana teo mampitoy ny commune Manjaka Varadrano
manjaka varadrano azy a misy rano zay manasaraka azy anarana hoe manjaka varadrano fa manasaraka azy ho andrefana sy atsinanana le commune de io tetezany io fa tena rava tanteraka ny fanaraka le commune hoe aleo io novitaina natao beton mihitsy le izy tam'izany fotoana zany de mba tsy misaraka tsony lay commune ny manjaka varadrano vita soa matsara mandraky tiany androany mbola mafy tsara le tetezana vo nandalo tany tamin'ny mbola tsy ampy roa herinandro zay ohatrzay ko tany amin'ny commune Mero Mandroso na ohatrzay ko nantarana CEG teny andrano vaky tao amin'ny commune Mananjara tam'izany fotoana zany ny nanavaozana sy nantarana ny trampokon'olona ampantokana eo am'ireny vohitra ny commune ampantokana eo akaiky ny Brown lampantanana ampantokana tam'izany vanim-potoana zany ny nanavaozana ny CEG any Ivato rehefa miditra amin'ny CEG any Ivato ianao de ato amin'ny ilany andrefana ato misy efitrano anankiroa zay efa tena tam'izany fotoana zany efa tena ratsy efa tena simba fa tamin'ny mandat eo aloha tamin'ny alalan'ny CLD no nanavaozana azy tam'izany fotoana zany ho an'izay tsy de tsaratsara tadidy tam'izany ko nanavaozana ny CEG any am'izany commune Mahabo zany lalana any am'izany commune Mahare zany lalana miala eo a Mandevato miakatra ny tanànana Pangabe misy apahany vita pavé tamin'ny alalan'izany CLD tam'izany fotoana zany tam'izany ihany ko nanavaozana ny Brown ny lehibe ny district eo Ambohidratrimo ho an'izay nahatsiaro de tena efa reraka io na ny tafo na ny valindriana na ny gorodona fa tamin'ny alalan'ny CLD ny fanarahany be ny tanàna rehetra hoe mba io kosa reny vohitry ny commune io Brown lehibe ny district io de nisy vanim-potoana nisy fomba fandaminana atao hoe nisy nampandeferina tsy commune zany nahazo tombony tam'le izy fa le barao-mpanjakana mbola azo jerena zany am'izao fotoana zao zany no zava-misy nampiasana azy tam'izany fotoana zany santionany zany Vaniry taty aoriana moa no ny antony ara-teknika de nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana hoe hosoloana ilay anarana tsy atao hoe comité local de développement intsony io le lovaina tany aloha be fa hoe SIAD eo le crédit d'investissement destiné à l'appui au développement zay le SIAD de ama crédit azy zay defa soraboly io zany efa ao anaty tetiboly io zany araka ny tokony ho izy de nivoatra teny ny zava-misy Faniry tamin'ny ty mandaty izy zany izy efa SIAD ary tao anatin'izay fanatanterahana SIAD zay de nangataka ny solombavam-bahoaka hoe mba ampitombona tsikelikely ilay sorabola satria hita ny fahitan'ny olona eny ambanivohatra ny ino ty izy ny commune any ambanivohatra tombony am'le izy ka nahafahana nanao zavatra teny fa tsy ampy le izy zay le nahatonga anay nampifandimby ireo commune nahazo tombony tam'le izy tam'izany indrindra ny commune maromaro zay de teo zany a de efa nisy ny eritreritra hoe ampitombo an'le izy ny fitondram-panjakana tsy tadidiko tsara le tena didim-panjakana nampitombo azy a tamin'ny Elefi Oviana na Oviana fa niala avy tam'le hoe telonjato tapitrisa isaky ny district ariary io de zao zany a ho an'ny district manana solombavam-bahoaka anankiroa de 500 tapitrisa ho an'ny district an'Ambohidratrimo ihany no anaovako ohatra ny fomba fitantanana aloha de tsy nivoana miohatra n'le tantanana an'le CLD le nitansana ao an'le asa tao tamin'ny fotoan'andro na solombavam-bahoaka anao iny ya de tam'ty izy efa SIAD ty tsy de niova akory ny fomba fiasa tsy de niova ny fomba fiasa fa ilay solombavam-bahoaka ihany no mitarika ny fivoriana lehibe ny district no ataotsika an'le hoe ordonnateur na ordonnateur secondaire le filaza azy ortseka gestionnaire d'activité na hoe GAC lehibe ny district de misy ny PRMP zay ny fitondram-panjakana manendry azy tsisy idiran'ny solombavam-bahoaka mihitsy
de akoatran'ireo tompona ndraiky teo anivon'ny district reo de mazava ho azy fa ny ministera ny fitantanam-bola amin'ny alalan'ireo rafitra isan-karazany contrôle financier di direction générale trésor ssss reo no mitatana no mandray an-tanana ny fitantanana an'io arak'ilay faneho-kevitra nasehoan'ny député Rosy teo ny aminy hoe tsy misy idirany solombavam-bahoaka mihitsy ilay mitatana ny fivoriana mitarika ny fivoriana fanapahan-kevitra no andraikitra ny solombavam-bahoaka dia ny manamarina rehefa manao réception rehefa vita ny asa zay tsy mpikambana ao anatin'ilay commission d'appel d'offre akory ary ny solombavam-bahoaka ary tsy ataoko hoe tsy mirarahany zany fa hoa manokana maha solombavam-bahoaka nitarika fivoriana ny aminy hoe inona ny zavatra ho tapahantsika ny amin'ny izay mety ahasoa any amin'ny communena rehetrarehetra any a samy mandray anjara amin'ny ady hevitra rehefa olona ny tanisaiko rehetrarehetra reo avoaka ny PV iny PV iny tatitry ny fivoriana iny mandeha any ministère finance iny a tsisy ninina miainga eo raha tsy voaray any ministère finance iny na de ny fomba farindrafetana ny PV iny ary manaraka ny fenitra ara teknika any amin'ny ministère satria iny le atao hoe programme d'emploi miainga avy amin'iny zany a no ndrafetana le tena programme d'emploi araky ny fenitra ara teknika rehefa ny fantatra ny solombavam-bahoaka zany de zao manao sonian'iny PV iny satria izy mitarika ny fivoriana manao sonian'le programme d'emploi de miandra ny fahavitany asa ho an'ty taona ty mandaty satria eo moa le mampisy an'le mandat 724 efatra amby 24 hatramin'ny efatra amby 24 ho an'ny district an'Ambohidratrimo 724 moa zany fanirangge efa nisy apahany ihany a tam'le teo aloha tany am'le teo aloha fa tsy manako lazaina firy aho ho an'ty mandaty zay ngamba no ilazako azy satria na dia na raha natsaka ny sandavany ary reo dingana manara-dalàna fa natanterahana ny fampiasana ny siady reo dia ny taona 24 no nisy siady tanteraka farany eo amin'ny district n'Ambohidratrimo taona 24 a inona le izy tam'izay ny fanarahana zany nanomboka taona 724 a sy ny taona 24 fanarahan'ireo tompona andraikitra isaky ny commune reo a dia fitaovana ny ilainy zareo ny fitaovana zany misy karazany be deaibe nisy matériaux de construction nisy fitaovana fivezivezena moto zay ny fangatahany zareo zay ny tapaka tamin'ny fivoriana nisy matériel informatique miaraka am'ireo matériel informatique reo atany amin'ny commune sasany zay tsy misy jiro de misy ny matériel panneau solaire sy ny pitsopitso miaraka mo fahafantarantsika azy reny zany no nivoaka farany tamin'ny taona 24 fa hoy ateo hoe na de nitoy aza na de najaina tsakany sy andavany aza idingana rehetrarehetra taona raiky amby 24 atramitsika amy resaky zao de azo lazaina hoe mbola tsy nisy nefa misy foana le fiolana eny fototeraka efa mandeha any amin'ny ministera fitantanam-bola any dingana rehetrarehetra fa nazeragny hoe mba sarotrinay io ho vita alohan'ny alanay ny tadidiko fotsiny zao satria tena efa 24 telo amby 24 efatra amby 24 zany ange misy raiky amby 24 raiky amby 24 efa efatra taona misesy zany sa telo taona misesy fa teo zany a nanomboka teo ny fanarahana ny hoe hanaovana ividianana matériaux isan-karazany de nisy vanim-potoana hoe hanaovana ilay tetezana mampitoy ny commune nosiala sy ny tanàna ny Andranovelona eo Amboda ho atsika mahalala n'le toerana mampitoy ny tanàna ny Voanjo Ambohibary zany a sy ny tanàna amin'ny commune nosiala sy ny tanàna ny Andranovelona eo Amboda any amin'ny commune Mahitsy misy tetezana efa mitongilana be zay ihany efa ny dossier an'zany fa tsy mivoaka mandraky ty ny androany
ao anatin'izany no hoe hanaovana braony zandary any amin'ny communena Ambato zay eo amin'ny tanàna Natanety Bezazamanga ny omana anatanterana azy tamin'ny voalohany dia avy eo ny fokon'olona nanao hoe aleo izy any amin'ny renivohitry ny communena ihany any Ambato no anatanterahana azy tafiditra ao anatin'izany miezaka mitadidy eto satria araka ny teniko teo tsy eto ampelantanako moa le nyatoto taratasy rehetrarehetra tafiditra ao anatin'izany ny dia tena eritreritro talohan'lay ady hevitra be mivoaka tatoato ty fefa roa taona lasa no efa nyteny efa nyresaka tao amin'ny fivorina tamin'ny programme d'emploi hoe rehefa mandeha tournée amin'ny tety andreo commune reo anisan'ny miverina ao antsofoko ny hoe tsy fahampiany W tsy fahampiany W any amin'ire sekolim-panjakana rehetra reny za mamy rabe ny rina no nanao misosokevitra tany amin'ny fivoriny fanaovana programme d'emploi no hoe mila micommande W anarivo maromaro tsika ary nekena zany ekeny mpivoro zany fa mandraky ty ny androany na W ray aza tsy mivoaka zany hoe tafiditra tao anatin'ny siady zay ny fampiresahana tamin'ny tompona andraikitra teny nivony tany amin'ny telo taona lasa zany faniry tany amin'ny telo taona lasa zany ho an'ny district Anambohidratrimo samy mahalala reo tompona andraikitra ao amin'ny Sisco sy ny tompona andraikitra any amin'ny Zapy zay efa mifampiresaka tamiko fa efa natsidiko tamin'zareo efa tato anaty fotoana lavalava farany hoe miomany anareo ny amin'le filana fa za dia efa nekeny ny fivorin'ny siady ny eritreritro ny sosokevitro ny amin'ny hoe W no ataotsika PDB averiko fefa taona vitsivitsy lasa zay fa tsy hoe tamin'ity taony ity zany hoe tsy misy ifandraisany am'le resaka hoe ministera mitady W ty resaky ty fa mba nanaitra fotsiny tao anatin'le resaka tatoato de hoe ay zany efa mba nahatsinjo lavitra ihany ay zany tsy ny district Anambohidratrimo ihany no manana olana amin'io W any amin'ny sekolim-panjakana io fa ny Madagasikara amin'ny ankapobeny mihitsy fa tsy mbola mivoaka le izy faniry zany CEG ny talata maty zany no anisan'ny resaka tamiko voalohany ny amin'ny tsy fahampiana W ohatra fotsiny zany fa eran'ny district Anambohidratrimo zay no nahatonga nanao sosokevitra tao amin'ny komity rehefa hoe komity de nanao sosokevitra tamin'ny député mpiara-miasa aminy koa zany ny dikany nanao sosokevitra tamin'ny lehibe ny district nanao sosokevitra tamin'ny solotena-panjakana rehetra nanao sosokevitra tamin'ny olom-bofidy ary neken'izy ireo fa tsy misy raha iray aza mandraky ty ny androany anisan'ny zavatra nandrasana ihany keo tsy hoe nandrasana fa nalefany keo ny commandena lampadaire satria fantatra ny olany tsy fandriam-pahalemana any ambany vohatra rehetrarehetra any satria onan'izany faniry satria onan'izany fa anazavana amintsika rehetra hoe tena misy le izy fa arakaraky ny tsy hita saky tena hoe arakaraky ny district fa mety tsy arakaraky ny district iza mahita sao de arakaraky ny député fa ho an'ny district Anambohidratrimo aloha de taona 24 ny tena hoe nivoaka feno farany ary nanaovana solombavam-bahoaka soni ny zavatra vita tao nareo mirahalahy mihitsy zay mirahalahy zao kosa aloha zao kosa aloha io zany ho an'ny député voafidy io fa raha misy mieritreritra any hoe mitady hanao loko politika am'le izy mahita de tena fahotana mafaty zany ary lay vahoaka vomafy voasazy indrindra ao anatin'izay zavatra zay fa ho an'ny district ray manontolo fa ny solombavam-bahoaka mitatana ny fivorina le fivorina voalohany mitarika le fivorina nydikan'zay zay misy ny saika ao antaniko nydikan'zay raha miresaka an'lay montant tsika le tetibola le hoe 300 tapitrisa taloha de lasa 500 tapitrisa zao misy moa miteny hoe 500 tapitrisa isaky ny député tsy diso zany satria tamin'ny conseil des ministres volana décembre de nanazava mihitsy nisy notina voaka ny conseil des ministres hoe manomboko zao
de afaka mitatana 500 tsy rairay solombavam-bahoaka any amina distrika manana solombavam-bahoaka roa fa ny azoko lazay ny eto faniry de mbola tsy nisitraka an'io 500 tapitrisa io mihitsy na ariary azy ny distrika Nambodratrimo satria atramin'ny nisy izay fanapaha-kevitra hoe iakara ilay sandan'ilay siady zay ho 500 tapitrisa de mbola tsy mivoaka ny distrika Nambodratrimo fa any amin'ny distrika maro efa mivoaka misy efa izay samy solombavam-bahoaka samy mifampiresaka misy efa nahavita hatramin'ny 420 tsara mampafantatra an'zany zahatra rehetrarehetra zany fanira ary zay nitadiaviny vahoaka Nambodratrimo mihitsy zay de zay ny zava-misy feheziko zany ny resaka tamin'ny andro CLD nandeha tsara tamin'ny mandat teo aloha tsy ny mandat teo aloha rehetra moa nisy an'izy io fa asany 3 taona farany angamba izy zay fa tamin'ity mandat ty de taona 20 nisy farany efa siady izy tamin'ity ary ilay fampiakarana ny montant de mbola tsy niatra teo anivon'ny distrika zany hoe vita ny adidin'ny député zany teo amin'ny hoe reto sy reto aby ny andraikitra manandrefon'ny député arak'izay nambarana teo fa teo an'le andraiki-panjakana eo am'ilay fomba fikarakarana sy lay fanatanterahana n'ireo programme d'emploi zany no tsy tafavoaka hatramin'izao zay le izy misy dingana be deaibe ao ho atsika zatra tsenam-bary-panjakana de mahalala hoe inona le dingana ary samy mahalala hoe misy ny tafavoaka vetivety misy ny tafavoaka taraiky fa distrika Nambodratrimo anisan'ireo taraiky fa ny programme d'emploi de efa vita hatramin'ny taona farany tia ary efa miandro ny fanatanterahana azy fa mandraky tia ny androany tsy mivoaka le izy io moa zany tiako apetraka de zao tapitra mandanay na tsy solombavam-bahoaka ntsony azy zay rehefa avy eo araka ny tenin'ny faniry teo vita ny adidinay rehefa mivoaka iny na oela na oaingana satria na nylehibe ny distrika na izay solombavam-bahoaka perinasa na izay solombavam-bahoaka ho avy eo rehefa avy eo tsy maintsy andodina an'iny tsy miova tsony iny fa miantefa makany amin'ny mpanatanteraka iny ty izy ireo le commune sy ireo vahoaka zay nanapahana hevitra azo tombontsoa am'le izy iny rehefa avy eo so mantsy misy manao dika vilana indray any hoe zay solombavam-bahoaka perinasa rehefa tapitra amin'ny mandany ka tsy mivoaka le izy de very iny zany tsy very iny tompoko tsy very iny efa voasoratra iny ary zay voasoratra de voasoratra manatanteraka ny fahefana-panatanteraka zay mahafahefana-panatanteraka azy de ny amarana koa azy faniry de hoe zay le fomba fiasa ao anatin'le izy tsy mikitika mihitsy ny anjara asan'ny fanjakana sy ny fahefana-panatanteraka na ny olom-boafidi-panatanteraka eny fotony ny solombavam-bahoaka fa mitarika fotsiny manamora zay le hoe présider fivorina na manao ny modération na fivorina mandritra le fanapaha-kevitra anaovana le programme d'emploi dia manamarina hoe arak'ilay hevitra ny tapahana tany aloha tany tokoa ve ny zavatra ao anaty PV de réception rehefa avy eo maraparantsika fa ny aty fantanina manitikitika any re mato solombavam-bahoaka adikanao inonara zany zay tsy fivoahany sy ady ho an'ny distrika Nambodratrimo izay aloha tsy zany ho andika azy fa zava-misy fantatro aloha satria ny PRMP efa todonanay foana hoe mandengeny fotoana zay nge mila mitatitra ny vahoaka nefa inona no taterinay de ny zavatra misy fantatro aloha de na iny pejina iny taratasy misy an'le programme d'emploi iny ary iny telo iny efatra iny mandeha makany miakatra any ambony any de averina de hoe tsy mety indray fa hovaina sala am'izao de soniavina verina ohatra isaky ny dingana zany hoe mavesatra ilay dingana mavesatra le dingana raha araka ny tenin'ny député rosy teo izy ny teny hoe Antananarivo renivohitra fa za mahita hoe Antananarivo renivohitra sy ny manodidina sy ireo tanàna lehibe no tena mavesatra ny procédure tsy fantatro hoe noho ny abetsaky ny
asa zay miandry an'ireo mpiasa-panjakana manatanteraka azy ve sa tsy fa aleo a tsy tsara hoe inona na inona fanjaratsika rehetrarehetra miaino a de mamantatra hoe inona zahatra tokony homitranga zany eny ana mino afa ny teknisianina maheno an'izao resaka zao de manana valy mazava kokoa ny amin'ny hoe inona mahataraiky an'le izy le izy ange tsy hoe any de tsy te fa mandeha de miverina le taratasy ary io averiky fa misy dingana isan-karazany mandeha de miverina de soloina misy ahitsy kely hatramina numéro de compte ndraindray a mety eo ihany keo le mbola tsy fahazarana le satria misy numéro de compte tsy fampiasa amin'ny raha andavanandro any ananinany fa tam'ty siady ty ohatra vo mivoaka zany de zany rehetrarehetra zany a mampitsoka an'le izy fa araky le teniko teo hoe manamafy ny tenin'ny député Rosy any amin'ny hoe Antananarivo irenivohitra sy ny manodidina mihitsy a no tao mavesatra fa na de ny filaharany atota taratasy satria ny sampandrara mikarakara azy de anankiray ihany. Ya ty tsetsatsetsat tsy aritra député Mamy Rabendrina efatra amby roapolo commune district Ambohidratrimo enina amby roapolo sy telonjato fokontany district Ambohidratrimo Antananarivo renivohitra roapolo amby sivifolo amby zato fokontany 192 fokontany ho an'ny député Mamy Rabendrina nandritra ny fotoam-piasanao zany mbola ao anaty moa zao mandafaharoa ianao misy manontany de averiko ty fanontaniany ty efa hitany député Mamy Rabendrina ve ny akamaroany le fokontany enina amby roapolo sy telonjato fokontany mbola tsy miteny zanam-pokotany député Mamy Rabendrina fa raha miteny député zanam-pokotany de tena anarana samy hafa mihitsy le izy fanontaniana mipetraka moa zay de ararotika apetrako aminao. Folo taona zay nasolo-mavambahoaka ny district ny Ambohidratrimo fa tsy nandritra an'izay folo taona zay ihany no nivezivezy tamin'ny district ny Ambohidratrimo sy niaina teto amin'ny district ny Ambohidratrimo zanaka Ambohidratrimo ny reniko zato isan-jato zanaky ny commune Meromandroso tapany avaratra ny raiko zanaky ny commune Mahitsy ary misy ampahany avy amin'ny Renibeko mahanosy alanay zany hoe tena zanaky ny district ny Ambohidratrimo tanteraka zany hoe hatram'izay nyaina koa no vezivezy teo Ambohidratrimo fa tsy hoe vo olom-bo fidy no nyaina teo ary talohany nasolo-mavambahoaka folo taona sy tapany be ny tanàna nanosy ala secrétaire général ny fikambana be ny tanàna teo district ny Ambohidratrimo nandritra an'izay folo taona sy tapany zay ary zay tam'izany tena hoe ny décentralisé ny fiaonana manaparitaka manaparitaka ny fiaonana mba ahafahana mitsidika n'ireny district reny mba anomezana aina nreny commune reny hoe rehefa misy fiaonany district eny fa na de ny réunion mensuelle raha tamin'ny andronay mitety vohitra zany hoe averiko fefatra am'izay nienako any tao Ambohidratrimo enina amby roapolo sy telonjato nisan'ny fokontany za tsy teny hoe iza no tsy diako tamin'ny fomba ofisialy na iza ny fantatro fa ny fokontany efa ny diavin'ny tongotro ary fantatro sy hita amin'ny masoko eo amin'ny valopolo sy roanjato nanisy zay nanisy zay fa mazava ho azy zay ny teneniko teo ndray tsy fidinana ofisialy indray zay mandeha ianao moa tatoato niaraka taminay ndraindray zay mandeha de tsy voahomana fa eny an-dalana eny de mahita tanàna mbola tsy hita ndao zala mba hitsidika an'io tanàna io ary ny moyen rehetra amin'ny fivezivezena de nataonay manomboka any amin'ny ditongotra satria tena io manao randonnée fotsiny hoe manatanjateny io misy toerana anaovana an'izany betsaka amin'ny district ny Ambohidratrimo na miala ao an-trano de mandeha de miverina fa mandeha adiny telo anao fa mahita tanàna maro ary afaka miresaka amin'olona maro na mandeha fiara miala ao an-trano de apetraka eny apototra andringitra eny ohatra ny tomobile de mandeha mitety izay any ambadika any de miverina na ny mandeha moto
na mandeha tôbila mazava ho azy ary zay no nafahako nitsidika fokotany sy tanàna maro teo amin'ny district Nambohidratrimo. Akoatr'izay teo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny raharam-piangonana misy anay nafahana tsidika an'ireny toeran'ireny ihany koa. Zany moa fiainana manokana zany kanefa tafiditra ihany koa amin'ny fahafahana mitsidika sy mahalala an'ireny tanàna sy toerana ireny. Zay ny tarehimarika farany hitanay eo amin'ny 20 eo. Fa tatoato izy efa niampy kely niampy kely izy tatoato satria itsorina tany Bevato tamin'ny herinandro voalohany nandehanako tamin'ny Bevato iny zany efa niampy raina roa farafakeliny tato anatin'ny herinandro santiona zany faniry fa atambatra ny fiainana ray amanontolo zay no hoe mifantoka tanteraka amina zahatra anankiray ianao rehefa manao an'le izy de afantoka ho an'ny daholo ny zahatra rehetrarehetra na ny fiainana andavanandro fiainana manokana aza afantoka any amin'ilay andraikitra zay napetraka ny vahoaka hosanina. Eny ary mino fa ho atsika zay nametraka fantaniana mikasika ny siady ho an'ny distrika Nambohidratrimo ka nanitikitika atsika ny amin'ny hoe aizany anjaran'ny siady ho an'Ambohidratrimo nanaona sy nanahoana ny toyan'ny siady ho an'ny distrika Nambohidratrimo dia manazava betsaka ny zavatra nanitikitika ny saitsika ny fanazavana ny eton'ny solombavambahoaka Mamorabendrina teo ary mampahafantatra atsika ihany koa ny fepetra amin'ny alalan'ny didy amandalana sy ireo lalan-tsotra samihafa zay tsy maintsy kerakiraina rehefa hanatanteraka ny siady zany dia hanokatra zay mety ho fahafantarantsika indray zany am'izay vaovao momba ny siady ho an'ny distrika Nambohidratrimo zay fanazava-kevitra izay tsy ho vitandroany daholo moa no adevitra rehetra fa miezaka tsika miresaka tsikelikely ny asan'ny solombavambahoaka efa niresantsika teto ihany koa tamin'ny heriny hoe tena inona ny asan'ny solombavambahoaka akoatra ny hita andavanandro ny amin'ny hoe dondomy misa tokantrano dondomy misa maraina isaky ny atoandro hariva ary angataham-panampiana sy ny sisa angatahana tantsoroka ny solombavambahoaka fiainana heverina fa ivelan'ny asa regny kanefa amin'ny maha-olombelona dia tanterahan'ny solombavambahoaka fa le tena asa adidy amanandraikitry ny solombavambahoaka zay nametrahany vahoaka fitokisana azy solovava azy efa niresantsika zany mbola ho resantsika lalindalina kokoa zany amin'ny fandarantsika manaraka inona fa mbola manakavaly am'izany ary hitondra fanazavana bebe kokoa ny zany ray ny député Mamorabendrina fa atreo aloha ny fandarantsika alohan'ny amarana anazy député Mamorabendrina mety manakambary ianao ary manana zay mety ho afatrafatra ho an'ny vahoaka Nambohidratrimo zay manaraka ny fandarantsika am'ty alakamisy ity. Iatrika fifidianana indray tsika ary tena netanana atsika mihitsy andray anjara mavitrika am'izany fifidianana zany rehefa miteny hanetanana atsika de vahoaka malagasy ny mpifidy entanina handray anjara satria fantatsika efa resahana teto foana ny mahazava-dehibe an'ity fifidianana indray mandeha ity fa mba ahafahantsika mandray anjara mba ahafahantsika mahazo antoka fa tena ho afaka andray anjara sika tsirairay avy de mila ho anaty lisy mpifidianana ny anarantsika hoy ndray mandeha zay teto hoe alefatsika tsy kelikely ny dingana tokony arahana dingana tokony arahana zany zao miverina indray makany amin'ny boropoko tany tsika satria efa tongany ilay lisy mpifidianana vaovao nandritra le ralina teo tsika le farana tamin'ny 15 ny volana février de napiditra ny anarany zay mifindra-monina nanala ny anarany zay mifindra-monina sy zay tsy tokony ho aotsony nodimandry sy ny sisa fa miverina zany zao eny anivon'ny fokotany iny lisitra iny voatonta zany hoe vita impression de mila jerena hoe tena tafiditra tao marina ve zay nampidirina hoan'zy mifindra-monina tena nesorina tao marina ve zay tokony esorina sy indrindra so sanatry tsy tokony ho nesorina efa nisy zany matoa am'teny an'izany atsipy aminareo tompona andraikitra sy teknisianina ny resaka azo porofoiny zany fa tsy misy hoe fanendrikendrika eto fa olona tao anaty lisy mpifidianana ny tamin'ny ralina fa rehefa vita ny voatota ny lisy mpifidianana dia
afaka atao anaty lisym-pifidianana izy ny antony tsy editsika hevitra fa nytanjotsika de mila tafiditra ao anaty lisym-pifidianana ampifidy tsirairay avy zay no mahatonga atsika hoe mila manamarina eny anivon'ny roapoko tany zay misy atsika tsirairay avy za zao dia manentana ny ao atokantranoko sy ny fianakaviako rehetra hanao an'izay dikan'izay tsika tsirairay avy zay mieno anyty de mila manentana ny ao atokantrano sy ny fianakaviana sy manodidina rehetra mba hanao an'izay fa raha sanatria izao anao ny tsy eo de tena ho sarotra ny raharaha zay nangamba faniny fa aloha tsy ataotsika be loatra fa alefatsika tsy kelikely dingana ny am'izay tokony arahana fa miomana handray anjara mavitrika amin'ny fifidianantsika ary tena am'ty ndray mitoraka ty tena akaritsika araky ny tokony ho izy ny tahapavitriana sotra tompoko ya de makasitraka anao député mamy Rabenrina zay niaraka tamintsika tamin'iny faneho-kevitra voalohany iny zany akasitrahana ny solombamboaka zany satria zava-dehibe ny nahafantatra amin'ny fanazavana momba ny siady teo zay anentany satria fantanina mipetraka foana moa zany hoe aiza ny siady inona ny olana amin'le siady de rehefa nanazava teo tamintsika iny député mamy Rabenrina dia sarotra tokoa zany lay procédure samihafa azona n'le siady ary to zary misy ndeha ataoko hoe olana tetika ambadika tiana kotrehana ve na sahala am'izany ve na hoe inona ny antony mahataraiky ilay famoahana an'ireo afilana iny anivon'ny distrika mba azona izany siady izany de isa-taona taorina ny 24 dia tsy mitsahatra mivoro ny député mamy Rabenrina teo zany ny teo anivon'ny distrika miaraka tamin'ireo commune sy ireo tompon'andraikitra samihafa zany manao fiaonana zany indrindra mametraka le programme d'emploi ary nalefa teny anivon'ny tompon'andraikitra fa zay moa vaovao zay ny zava-misy zay anambarany teo fa afaka minitra vitsy rehefa aveo dia andray ny candidat ny Fraisakinda avy any Ankazobe district an'Ankazobe tsika dia ny solombamboaka Ravelonanosi Mamitiana disy fantatry ny rehetra zany miomana zany isika ny Ankazobe mba anaraka indray zany zay faneho-kevitra izay satria dia hivahiny ato anatin'ny fandarantsika ny candidat zay nosafidin'ny vovonana Fraisakina dia Ravelonanosi Mamitiana fa mialohan'izay namana faly dia ovakitsika any aloha zany le vaovao omaly iny tamin'ny filakevitra ministra fa mialohan'izay mihitsy ny aloha zany de mitondra ny afatry mivoaka ny Tomasyntsika satria hatramin'ny omaly raha ny vaovao voaraiko dia nanomboka tamin'ny 7 ora sasany maty ny jiro ary tsy miverina raha tsy tamin'ny 10 ora alina de maty ndray maraina teo zany am'izao fotoan'izao mbola tsy miverina misy ny teny ihany hoe misy parti kely miverina ny jiro amina fokotany vitsy de vitsy fa tena fahasorenana ny amivoaka ny Tomasina am'izao tsika amin'ny teny zao ary samy maneho hevitra ny amin'ny hoe tena tsy rary le izy ny fikambanana zon'ny mpanjifa izy ity faly Stoamitsika tao anatina faneho-kevitra asa ny fahamarinana izy ity fa de hoetritsika eto aloha zany ny amin'ny hoe inona ny olana de misy manombana ny olana samy hafa zany asa zay fahamarinana aloha zany fa ny fikambanana zon'ny mpanjifa zay nanao publication tany amin'ny toerana zay esan'izy ireo zany any Tomasina de milaza zany fa tena olana eo amin'ny lafiny solika raha ny publication zany nataona mpiaron'ny zon'ny mpanjifa tany Tomasina tany de miantso mihitsy ny vahoaka ny Tomasina mba hamiarenana faran'izay angan'izay jiro zay satria podika daholo zany ny asa mandrara asa fiarina rehetra ao amin'izany tanàna ny Tomasina izany de misy vaovao voaray ihany koa ny amin'ny hoe ambena ny mpitandro ny filaminana mafy ny Brown Jirama ny bazary be zany raha vaovao voarayntsika momba ity resaka jirosany malagasy sy ny hoe olana delesta zay tena efatra amby 20 ora latsaka kely ny miainana izany ao a-Tomasina zay tena mafy de mafy mihitsy am'izao fotoan'izao Tomasina moa ndraisantsika fa manerina Madagasikara olana delesta azy avokoa akoatran'izay dia ny voaka zany tamin'ny filakevitra ministra omaly tokony resako teny ampiandohany izy ity zany fa aleotsika aloha zany nandray ny solombamboaka mamy Rabenrina mba ahafahantsika mandrindra ny fotoana fa fantatra zany fa namoaka ny didim-panjakana ny teo anivo ny filakevitra ministra mikasika indrindra ny fifidianana solombamboaka tanterahana ny 7 volana May ary ny famaritana an'ireo farim-pifidianana zay anaovana ny latsabato amin'izany fifidianana izany ka
akoatra ireo distrika zany zay efa nofaritana tamin'ny fifidianana rehetra mifandimby zay mametra moa zany fa 150 no isan'ny solombavamboaka ho fidiana dia ny tombo 12 ndray zany reo solombavamboaka zay ho fidiana zany hoe 150 miampy 220 de lasa 320 am'zato ny solombavamboaka fidiana eto Madagasikara. Aizavy ara ireo 220 zany hoe ireo toerana ray lasa roa dia ty hitatsika amin'ny sary ity. Tonga de vakiko misy ty ambony ty voafaritra ho 320 am'zato arak'izany ny isan'ny solombavamboaka manerina amin'ny Madagasikara ho fidiana amin'ny fifidianana ampy 7 Mey 2024 ny ampy 20 izany raha ampitahaina amin'ny tamin'ny 7 noho ny fitombony isamponina. Ireto avy ny distrika lasa anana solombavamboaka misy roa ho fidiana ao aminy akoatra ireo efa nanana roa hatram'izay: Ambatolampy, Betafo, Atsirabe voalohany ao anatin'ny faritra Vakinankaratra, Ambalavao ao anatin'ny faritra Matsihatra ambony, Iosy ao anatin'ny faritra Iorombe, Tomasina faharoa ao anatin'ny faritra Atsinanana miaraka amin'ny Manoro ao anatin'ny faritra Atsinanana ihany, Mandritsara faritra Sofia, Betoky Atsimo faritra Atsimo Andrefana, Amboasary Atsimo faritra Anosy, Ambilobe faritra Diana, Antala any amin'ny faritra Sava. Ireo zany no distrika zay lasa roa ny solombavamboaka fidiana ao aminy. Ery ambony indrindra ery zany misy soratra niaraka tamin'iny ihany faly fa raha ohatra azo averina le anankiray voilà ty tiako idirana. Ity zany le didim-panjakana fameny didim-panjakana larina fa 720 am'zato tamin'ny 20 febroary 2024 mamaritra ny isampikiambana eo anivon'ny anteny meram-pirenena sy ny fitsinjarana ny toerana répétition des sièges manerina ny firenena malagasy ary ny fomba famaritana ny farim-pifidianana ho an'ny fifidianana solombavamboaka nambarako teo moa zany. De tataka izao le izy ny boribory tany enina izay mirafitra ho distrika enina eto Antananarivo renivohitra dia manana solombavamboaka roa avy isaky ny boribory tany amin'ny renivohitra Madagasikara azy. Ny distrika renivohim-paritany 5 zany hoe io hitatsika Tomasina sy ny sisy io zany Mahajanga dia manana solombavamboaka roa avy. Ny distrika manana isan'ny mponina mihoatra ny ray alina sy telo hetsy 310 000 dia manana solombavamboaka roa avy. Tolo izy faly ary ny distrika manana isan'ny mponina latsaka -2 ray alina sy telo hetsy na -de 300 000 dia manana solombavamboaka iray avy. Na manahoana kosa dia tsy misy distrika manana solombavamboaka mihoatra ny roa. Iny zany nilay vaovao tamin'ny filan-kevitry minisitra Omaly de tateritsika eto amin'ny fandarantsika. Ny tsy ao anatin'ity tatitry ny filan-kevitry minisitra ty sy famaritana ny isan'ireo distrika zay mahazo solombavamboaka zany dia Antanimora Atsimo satria tamin'ny Larby heriny teo dia noforonina vaovao ary namoana didim-panjakana ny famoronana distrika Antanimora Atsimo dia misy fokotany 5 sa 4 izay zany sa commune moa zany no mametra mandrafitra ny Antanimora Atsimo. Fa de gaga ihany tsika raha distrika moa zany Antanimora Atsimo tokony anana solombavamboaka fa rehefa nikotintsika le izy 12 le distrika teo reny 150 am'zato ampina 12 320 am'zato dia tsy figuré zany tsy voasoratra tsy hita ao anatin'ilay tatitry ny filan-kevitry minisitra Antanimora Atsimo. Zany hoe na de efa nazo didim-panjakana ho distrika raha Antanimora Atsimo dia mbola tsy misitraka solombavamboaka raha zay no azo hanitsitsitsika zay adevitra izay araky ny tatitry ny filan-kevitry minisitra iny. Mbola azo resahana zany amin'ny fotoana manaraka ny aminy hoe de ahoana zany ny fomba fiasa eo anivon'ny solombavamboaka tsisy miove rehefa misy motion apetraka ao na motion de censure na resaka déchéance io de mikoty foana le hoe 1 tiers amin'ny sonia de rehefa aveo rehefa mandeha ny latsabato 2 tiers sy ny sisa de miainga avy amin'le kajy ny 320 am'zato foana zany tsika
zay zany le izy raha diniana zany a mbola ho hitantsika eo daholo ny fomba hitondrantsika ny lafipany adiadiana fa vaovao mafana tamin'ny filakevitra minisitra omaly alarby fahatelo amby folo ny volana marsa moa zany de nitsika mifandarana eny ary efa hitako aketo ny candidat ny firaisakiny district anakazobe rehefa miresaka kazobe tsika de lalam-pirenena faefatra zany eo am 100 kilometatra miala ny pk 0 tonga ny akazobe misy commune enina ambin'ny folo 5 ary misy vokotany amanjato nasa manodidididina ny 700 district anakazobe mahafinaritra le tanàna mamokatra misy arena kebon'ny tany fa anisan'ny tanàna anjakany tsy fandripahalemana misy ny district anakazobe efa eto ny député Ravelina Nosy Mamptina ny any fantatro momba ny député Ravelina Nosy Mamptina dia efa be ny tanàna ny commune Ambohitromby izy tany amin'ny taona 3 tany hoany taorin'izay izy dia tonga solombavamboaka Madagasikara tamin'ny taona 4 de tafaverina trany atrany foana de raha kotiana de teo amin'ny 3 mandat teo izy fa tamin'ity mandat 2019-2024 ty ihany izy ny tsy solombavamboaka zany fa efa solombavamboaka tao anatin'ny district anakazobe arak'izany tsy diso safidy ny firaisankina zany raha ohatra ka nametraka ny l'homme qu'il faut la place qu'il faut zany olona apetraka amin'ny fotoana sy ny toerana ilaivana azy satria diso malala anakazobe zany solombavamboaka mamitena zany de miaraba Andriamatoa solombavamboaka miaraba Faniry Razafy Manantany ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny miara-manonja ny MBS ary ny Radio Mada mahafinaritra ny fandaharantsika eto satria mampisokatra ny fisainan'ny malagasy ary milaza ny zavamisy na marina eo amin'ny fiarahamonina misaotra anao fa tena marina ireo nolazainao ireo de isaorana ihany koa moa zany voalohany indrindra ny fiombonantsika aty amin'ny ray aman-dreny ao anatin'ny firaisankina zay nanolotra ho anay mba ho candidat tsy azo hidivirana zany Faniry satria matoa misy ny fitokisana de eo indrindra ny fifankafatarana faharoa isaorana manokana ihany koa ny Filomary Karavalomanana satria hatramin'izay ka hatramin'izao na mera na nasolombavambahoaka dia tsy niala fa ny fampitatana tamin'izany ray aman-dreny zany ary ny haizatra zay hitanay tao anatin'ny antokotiko Madagasikara de nahazo fampandrosoana ny olona tamin'ny mbola fitondrana nisy ny tiko Madagasikara nanatanteraka ny fampandrosoana ary tsy adinina Nakazobe zany miraba manokana ihany koa moa zany ny vahoaka Nakazobe satria zay no iantefany zao fandaharana zao ihany koa de miraba atsika ao amin'ny district Nakazobe zay atao hoe vahoaka mamony fo ary tena manana firaisankina amin'ny fampandrosoana teo anivon'izay ny tantanana ny commune na ny tantanana ihany koa ny district de mahafinaritra fa de engane mba handrosatra ny tena malalaka io district io Faniry satria ary Atsinanana de Betsiboka iny zany ny limite farany ary aty andrefana de Ikopa fa mbola misy commune ray any andrefany Ikopa de vakin'ny RN4 fa ny sisan'izay lalana secondaire ao anelanelany zay zavatra lazaiko zay Faniry de tena anisan'ny sarodalana io district io ary araka ny lazainao teo manahirana ihany koa ny fandripahalemana fa tato ato de tena anjakany tsy fandripahalemana kanefa koa araka ny voalazanao teo tena tany mamokatra ny district Nakazobe no anisan'ny mamokatra vary betsaka ary mandeha amin'ny district Tsimondrano sy Ambohidratrimo amin'ny Tosy iny zany varany Kiangara, varany Talatangavo, Mangasoavina, Fedanana, Marondry no mamatsy an'iny miampy amin'ny Maivatanana tena mamokatra ny district Nakazobe fa
misy antony moa zay mbola rahantsika manadiady eto hoe inona no antony a ary zany ihany koa no makafakantsika eto hoe ahoana ny lalana izorana ao amin'ny fampandrosoana. Eny ary tiana marika kely a tsy voatonoko fa rehefa nanao fikarohana kely niaraka ny namana teknisiana efa filohan'ny fikambanany be ny tanàna Betsiboka Akazobe moa zany ny député Mamitiana Ravelona Nosy a zay le tiako teneny satria mifanakaiky io zany Betsiboka amin'ny Akazobe. Eny ary fa zao ny zavatra tena nanitikitika ty Andriamatoa Solombavam-bahoaka zay ianao raha ty moa zany ny candidat ny finidiny teo anivon'ny Firaisankina zany any amin'ny distrikta Akazobe tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo moa ve mba fantatsika manaraka ny fandarana ary indrindra sika ny Akazobe tsy nanao fampelezan-kevitra ary nanome consigne ny collectif des candidats anisan'izany tety anivon'ny antokotiko Madagasikara nisy ny filoha Marc Ravalomanana ho tsy nandray anjara tamin'ilay fifidianana fa rehefa nijerevana ny voka-pifidianana dia nitarika amin'ny filoha Marc Ravalomanana député Mamitiana. Tena zany tokoa satria eto ambany masoko eto ny vokatra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena zay navoaka ny CENI de tsy teny ny rehetrarehetra fa ny numéro 5 sy ny numéro 3 fotsiny no lazaiko. Ny numéro 5 de ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny tiko Madagasikara de nahazo vato 370,720. Ary ny numéro 3 Rajoely Landry Nirina tanora malagasy vonona de nahazo vato 9,720. Zany hoe raha lazaina zany de nandresy ny tiko Madagasikara tao zay tarihan'ny filoha Marc Ravalomanana nefa tsy niatrika fampelezan-kevitra. Nanana komity KMMR ny distrikta Akazobe ary ampanetretena moa ny lazana fa zay ny tarika azy de fa nitsangana ny KMMR tany amin'ny commune sy ny fokotany fa rehefa nahazo toromarika avy aty hoe zao ny toromarika avy any amin'ny C11 tsy mandray anjara amin'ny fifidianantsika de zay ny nampitaina tamin'ny mpiatroka rehetra tsy netsika zany komity tsy netsika ny komity fa rehefa nandeha ny fifidianana nandresy ny Marc Ravalomanana zay filoha ny tohanan'ny tiko Madagasikara. Zany fidèle amin'ny antokotiko Madagasikara amin'ny filoha Marc Ravalomanana Akazobe. Zay mihitsy tena ary zay no atserovan'ny distrikta Akazobe ny filoha Marc Ravalomanana satria maro ireo dia tanana napetraky ny filoha Marc Ravalomanana tao amin'io district io. Ary de io moa zany nisy ny fiarah-miasa tamin'ny maire, ny solombavam-bahoaka, ny ben'ny tanàna rehetra hatrany amin'ny fokotany ihany koa zay nanao zany fampandrosoana zany. Ary tsy tao ihany fa hatrany amin'ny meva-tanàna satria araka le lazainao teo dia filohan'ny association des maires ao moa mantsy le misy le atao hoe tampoketsa de misy hoe tampoketsa iombonana de zay ny anaran'le fikambanana hoe fikambanana tampoketsa iombonana de zahay zany no tarika voalohany an'io fikambanana io FTI de io FTI io nanana Brown tany Akazobe zay miara-miasa mifidy de tadiditsika tsara moa zany reny resaka birao-pokotany, ny sekoly, hôpitaly fa ny tena zava-dehibe de zao reto anankiroa reto nahazo tombony Akazobe tamin'ny fandriam-pahalemana tamin'izany fotoana raha amin'izao fotoana zao faniry matory an-tsany olona ary raha vao tonga ny amin'ny 4 de vita sakafo hariva de miala ao an-trano satria maninona matahotra kidinapinina matahotra dalo de matory any an-tsaha fa ny lehilahy sisa no mijanona eny an-tanàna zany zany zava-misy tao ao fa tamin'izany fotoana zany tena natao avoavo ny ondana ary de tena naomby tsy de misy alatromby firy ary rehefa misy moa ny omby de io ny fitaovam-piasana de mamokatra ny olona nampin'ilay PSDR
zay ny nanampy omby a afaka ny vidy omby esana ny olona ny vidy masomboly nahazo zezika nahazo ihany ko ny tohana tahaka ny hoe sarety le pneu reny kadrioka ao izy ny olonany de tena nahazo tohana zany ny tatsay de tena niakatra ny fari-piainana voky ny olona afaka nandroso tam'izany fotoana ary de zay no mahatserovany ponina kazobe ny fitondrana tiako Madagasikara ary tsy zay ihany fa eo ihany koa reo lay fiarah-miasa am'ireo ministera samihafa zay tena voahiraka manampy indrindra ny fampianarana tena voatosika satria nahazo an'ireny fanampiana marobe reny de Akazobe tena anisan'ny tanàna isolé mbetsaka tena fa tonga hatrany amin'ireny faritra ambanivohitra reny ny fanampiana ny mpampianatra satria tsoroko aminao misy tantara anankiray faniry nandeha président avany asa na avany Majunga ahoana de tonga tao amin'ny limitana Akazobe de nasiny nipetraka ny hélicoptera de nipetraka de tao amin'le commune tao hoe Andranomiady izy no mipetraka de nahita n'le sekoly ratsy be ny fahasalamana tsisy de tonga de nirany hatramin'ny région hatramin'ny tompon'andraikitra rehetra tsy maintsy asianareo hôpitaly eto tsy maintsy asianareo sekoly eto de tsy teo ihany nefa famparitaka le izy raha feziko zany de zao hoe tena nandroso Akazobe tam'izany fotoana fa tato aoriana tena nena antra ary am'izao fotoana tena sahirana ny olona ny anina hoanina tena manahirana indrindra fa am'izao maitsoahatra fahavaratra zao tena sahirana ny any ambanivohitra ny savony miakatra ny siramamy miakatra ny rehetrarehetra miakatra daholo de hitanao am'izany fa sarotra le fiainana de mikaikaika ny vahoaka ary de zany no atserovana hoe hafa ihany ny tiako Madagasikara hafa ihany ny miaraka amin'ny firaisankina miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana zone rozy angamba raha zay no ilazana azy satria rehefa miresaka Akazobe tsika atao ao de kidnapping de fanafian-dahalo amina tanàna anisy mihitsy aza ny amina hoe tanàna dorana na salam'izany ary faraparany teo aza somary nahavariana ny amina hoe tsy fantatra moa na règlement des comptes na inona fa famonoana be ny tanàna de voaroro tam'izany ny miaramila de voaroro tam'izany ny sefy fokontany de nisy fokon'olona maromaro indray voaray tam'izany lasa tanàna sokajiana ho tataky ny hoe faritra mena Akazobe vokatry ny fahantrana ve zany Andriamatoa député sa tsisy tsony na tsy tonga tany Akazobe tsony lay tena hoe fanjakana manakaiky vahoaka ny azo lazaina Andriamatoa Faniry de tsotra ihany ny fanjakana tsy hoe tsy misy fa misy fanjakana napetraka fa izao tamin'ny andron'ny isika tamimbola ary tsarovana tamina solombavam-bahoaka de ny tena mihitsy no miaraka amin'ireo be ny tanàna miaraka amin'ireo sefy fokontany mametraka dasy na manao poste avancé any amin'ireny kizo reny tadidiny vahoaka an'Akazobe zany ary satonena amin'izany lazaiko eto ohatra ny fokontany anankiray atao hoe Ambolo Tarabe zay eo anelanela ny Tsaramasoandro sy Andranomiely nahazo poste dasy zany tena metrahana miaramila zany hoe rehefa hita le kizo de niara-ny asa tamin'ireo mpitandro ny filaminana eo ny zandary eo ny miaramila de nametrahana poste avancé sy dasy reny toerany reny ary izahay miaraka amin'ireo tompon'andraikitra samihafa de mifanohana rehefa mandeha ny chef district de manampy ny solombavam-bahoaka manampy tohana de ohatran'ireny mandeha OPJ reny de miaraka amin'ny mpitandro filaminana de azo lazaina hoe voatety zany le vahoaka ary satria ny lafiny ray mahatonga tsy fandripahalemana de ny kakay enenivony reny tanàna sy vohatra reny de miezaka zany ny tompon'andraikitra rehetra ary tao anatin'izany ny solombavam-bahoaka nandamina an'ireny
fiarahamonina ny amin'ny faritra rehetrarehetra reny de mametraka tompona andraikitra. Fa tatoarina moa zany tsy fantatry tsony hoe ahoana ny fandaminana satria na ny tompona andraikitra voafidy olom-boafidy zany ny solom-bavim-bahoaka za ohatrany tsy de enoeno hoe aiza moa zany ny andraikitra nandehanana tany amin'ireny faritra ireny. Ny faharoa de izao amin'le nylazaiko teo hoe faritra mamokatra akazobe de ny olana de izao misy ny tena mamokatra fa misy koa mahita an'izay avy aty ivelany de manararoatra. De ohatr'izay koa le faritra misy ny arena kibon'ny tany satria faniry ao amin'le faritra antsoina hoe Andranomely izay nisy an'io ben'ny tanàna maty io de misy arena kibon'ny tany misy an'ilay antsoina hoe Beryl Bleu ary araka ny tantara anisan'ny namoaka Beryl Bleu tsara indrindra ao amin'io faritra io. Tantaran'ny olona moa zany hoe tsy eto koa raha va hoe efa lasany bita. De zay vokatry ny fisian'ireo arena reo zany de be deabe no mety mirangorango ao anatiny ary de zany ny anisan'ny mahatonga ny asan-dahalo. De ao koa nefany ny satria rehefa miady Beryl na miady volamena na miady ribut ohatra ny aty Ambolitarakely satria misy an'izany ohatra aty amin'ny faritra aty Atsinanana Akazobe lavidavitra misy arena kibon'ny tany de tsy maintsy misy ady ihany ao samy miady an'le arena kibon'ny tany ny andaniny sekilany zay samy te ifehan'le toerana samy te hamoaka n'ilay vato rehefa mahazo de zany vokatry ny fampelonana ao atoerana. De raha marina zany misy zavatra be deabe tokony ho alamina na ara-pamokarana, ara-piariana, ara-pitrandrahana ao anatiny zany toerana zany. Ary ny farany moa zany de ity ny tena olana be indrindra. Manomboka eo amin'ny RN4 io ataonao le hoe 100 km 98 km Akazobe de ao arinan'iny zany manomboka eo raha vao miala an'iny ianao de sarotra ny lalana. Manomboka eo mandrapatonga aty Antsorobe mipita ny Kopa io mipita ny Betsiboka io de na Mekandrefana koa tapaka eo Kopa ny lalana de eo zany manjaka ao ny ratsy satria ao le antsoina hoe tapoketsa tapoketsa Ambotately ilay reserva alabe de avy eo le tapoketsa tsisy tanàna sarodalana de mazava ho azy fa manjaka ny ratsy ao anatin'le izy. Dikan'izay zany anisan'ny vahaolana anankiray ny lalana ao amin'ny distrika an'Akazobe satria zay alehanao rehetra misy vokatra. Raha tsy teny ianao hoe raha iteny ianao zao hoe fiadanana Mangasoavina Talatangavo Andrefan'Akazobe zany Kiangara Vokabary zany. Ary ny sasany amin'ireo commune-ndreo mamboly indroa intelo ao anatin'ny heritaona. Dikan'izany zany be vary io. Aty amin'ny lafiny Atsinanana indray mamokatra vary fa misy arena kibon'ny tany ilay natsoiko hoe Beryl Bleu de misy zavatra be deabe aty araka ny de misy olona avy any ivelany tonga mitrandraka de misafotofoto eo zany ny zava-misy fa raha miresaka ianao an'ity kidinapin'ity moa ty tena zavatra vaovao mihitsy ary vao nisy tao anatin'ny heritaona angamba zay rabetsaka fa alatrombo mibetsaka tao de araka ny fitantaram-ponina zay niaran'le izy moa de zay hono ny tenin'le dalo tao amin'le tanàna anankiray zay notafian'le pakakeriny zany nataony zay tsy maka omby tsony fa toreny tokotany amin'izay ny omby fa mora kely reny fa de aleo mba zavatra hafa amin'izay no atao de io manjaka zany le izy ary sarotra ratsy de ratsy ary tena mampahantra satria raha le vola tonontonon'ny olona hoe zao hono no alaina ry zao hono no alaina ry araka amin'ny feo eny de vola tsy kely mihitsy anjato ny tapitrisa ariary ny sasany député Mamptina ianao moa zany candidat amin'ny firaisan-kina district an'Akazobe
Firaisakina dia vovonana zay ahitana antoko politika 5 efa resantsika matetetika moa zany ny antoko Madagasikara, ny antoko hery vaovao Madagasikara, ny mpiaradia amin'Andriamatoa sy teny Randrena Solony Aiko, ny antoko tsara tafina ary ny antoko politika madio. Mino aho fa nanaraka tsara ny zava-misy teto amin'ny firenena akazo be ary anisan'izany ny candidat Ravelina Nosy Mamptina tamin'ireny ny hetsika fotsy collectif de candidats sy ny sisa reny mbola misy toyany tamin'ireny le raharary eo moa le hoe ady amin'ny fanjakana tandalana, eo le hoe fiandriana ny Madagasikara, eo le hoe mba hiverenany demokrasia sy tena hametrahana ny tena hoe fanjakana tena izy ho eken'ny vahoaka ary tantan'ny malagasy fa tsy vazaha. Mino aho fa voarain'ny candidat Ravelina Nosy Mamptina avokoa reny rehetrarehetra reny zay hiverina fa fototra hijoroany zany firaisakina izany. Ya hatramin'ny voalohany moa dia nametraka ny hoe isaorana ny firaisakina zay nametraka fitokisana taminay hitarika ny listra aray amin'ny moa ny député eo zany dia ny listra firaisakina ao anatiny isaorana ary isaorana koa ny filoha Mary Caravalomanana zay mandrindra ao anatiny. Fa misy fitokisana be satria andraikitra le izy. Maro ny fitakiana teto amin'ny firenena. Tsy maintsy ny lalàna ihany Andriamatoa Faniry no mamerina n'ireny fitakiana ireny. Ary dia ny azona maro anisa ao anatin'ny antenimieram-pirenena no hampanjary ho vokatra hita maso an'ireny fitakiana sy ezaka be dia be efa natao raha latsaka zay efa nisy reny mety nisy ihany koa aza le efa nigadra tamin'ireny fitakiana ireny tsy mory reny fa dia amin'izao zany aminay ao amin'ny distrika Anakazobe dia ty fifidianany ity no deuxième tour zay hoatrehanay mahakasika ny fifidianana présidentielle. Premier tour aloha zany azo lazaina fa nandresinareo nandresy tsy nietsika. Deuxième tour hetsika amin'izay zay dia hitantsika hoe ahoana no vokatra. Fa zahay dia manantena hoe hamadika ho bainga ny etaetan'ny olona amin'ny alalan'ny lalàna sy amin'ny alalan'ny rafitra amin'ny maha solombavam-bahoaka rehefa tonga eo amin'ny toerana araka ny efa mpitondrano atao anatiny ny firaisakiana satria amin'ny maha firaisakiana azy dia tsisy misaratsaraka fa miaraka. Dikan'izany misy efa tondrozotra iarahana atao amin'ny firaisakiana dia noho izany ny malagasy manao hoe firaisakiana noery dia tena hoery tokoa zany dia manana fanantenana be dia be isika fa maly ny etaetan'ny vahoaka tamin'ireny fitakiana ireny. Zay ny anankiray voalohany. Ny faharoa dia eo moa ny asan'ny solombavam-bahoaka ary ity no hitodiana amin'ny Anakazobe. Ya ny anankiray voalohany dia anisan'ny manao contrôle na manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ny solombavam-bahoaka dia tena anatanteraka an'izany. Fa ny faharoa dia hitondra le etaetam-bahoaka ho avadika ho lalàna, afaka manao tolo-dalàna, afaka mitondra izany eo anivon'ny fanjakana. Dia ny fahatelo ihany koa nefany dia hitantsika fa le fahamarina toerana ara-politika sy ny ady hevitra ara-politika dia ao anatin'ny antenimieram-pirenena no mandeha ka dia tena vonona tena hiady hevitra ary hitondra n'izany ady hevitra zany ho ambonimbony kokoa mba hampandrosoana ny firenena malagasy sy ny faritra izay hiaviana. Amin'izao mantsy Andriamatoa Faniry dia ohatran'ny fahataitairana sy fahamaizana ihany indraindray le hanao candidat ary misy ara tena tsy mpanao politika dia miditra indépendance satria mety manambola. Dia anisany hitako io eto anivon'ny firenena hoe raha izao zao anao Andriamatoa Faniry ny mijery fotsiny iza moa zany ny tena mba mpanao politika tena mba hoe crédible
am'izao fotoana zany am'izao fandehany raha-pireneny zao a de somary mety manisa tanana ray ihany ianao na tanana roa de zay ihany fa talohany be deabe ny na mpanohatra na ny eo amin'ny fitondrana satria tsy maintsy politika ny itondrana ny firenena de za zany eto de tena manantitrantotra hoe tena tokony hipetraka ny adevitra ara-politika ary ho apetraka tsara kosa nefany a ny fahamarinany toerana eo amin'ny lafi ny demokrasia ao anatin'ny assemblé satria ao anatin' io no iadivakevitra hoe inona ny tena fampandrosoana aiza ny tena andehanany ty raharaha ty inona ny tsy mety de ao no isiny ny adevitra de vonina hitondra an'izay mahakasika anakazo be manokana de araka ny voalaza teo tsy maintsy hiady amin'ny tsy fandripahalemana zay zany ray faharoa tsy maintsy misy ny tosika ao amin'ny fambolena sy ny fiompiana satria akazo be de distrika miompy sy mamboly de dikan'izay a tsy maintsy ho atosika izay ary miresaka fahatapahan-jiro ianao teo faniry de akazo be de mikaikaiky am'izany misy délestage koa misy délestage ao ary de nefany a ao amin'ireny vohatra akazo be zay mila jiro be deabe ny mpandraraha mila jiro misy mpanao sarety ao misy mpanao soudure ao misy mpivarotra mila jiro ao misy décortiquerie be deabe ao akazo be a satria mariky ny fisian'ny vary be deabe ao zany de miandry misy mpanatsofa azo ao de reny olona reny a de miandry fotsiny tapaka ny jiro de eo misy makagainy be deabe zany a ateraky lay tsy fisian'ny jiro ka zay le hoe reny rehetrarehetra reny zany a de mba iadivana de ny fahatelo a le resaka sosialy teo le fampianarana sy fahasalamana satria tena misy commune na CGE azange mitsipozipozy ndray matofaniry tena mampalahelo zany ny IPP moa de mangany fotsiny tao arinan'io kidinapinina io a be deabe ny mpampianatra sahirana satria mandeha de mitsoka tsy ampy zany ny fotoana ampianarana any amin'ireny faritra reny ny tsy mety tamana le mpampianatra fahasalamana tsy andaniny a koatra ny fahalafosan'ny fanafody a de ohatr'izay ihany keo lavitra ny toerana reny mpiasan'ny fahasalamana reny de tena sahirana ka de tsy maintsy hojereny zany a ahafahana miara-miasa mampandrosa ary ny farany moa de mahakasika ny tanora de ny tanora ao a tsy misy université o nefa efa betsaka ny lycée zany ary tena mpanetretena fa ny raha nanorina tamin'ny commune sy ny fokon'olona reny a de zahay mihitsy ara nitarika andao fa ampiana fanitsonareo ampiana somanareo akoatra ny CLD zay voalaza betsaka tamin'ny deputera Benirina teo a zay isorana azy nanazavazava momba ny siady fa ny tena olana de le asa sy le fampianarana ambony tam'izay mbola député a de efa vita ny étude mahakasika ny tao anatin'ny CLD natao a ary tehirizinao amin'ny district eo zany a mahakasika ny anaovana université ao akazo be de efa vita étude zany Andriamatoafaniry fa rehefa niala teo moa ny tena de mipetraka ao le izy a fa ho hitatsika ny ahafahana manao an'izany de miaraka amin'izay moa le asa tena betsaka ny tanora zay tsy mananasa de reny zany a tsy maintsy hijerena tahaka ny hoe ahoana ny ahafahana fampianatra anangana coopérative kely na ohatr'izany a fa de isorana moa zany zao fa de misy ny mpandrara zay efa manomboka miditra amin'ny resaka tongolo sy sonjy a zay tamin'ny andro taloha de tena misy mihitsy ny fanofanana voly avitra tamin'izany tamin'ny andro ny filora valomanana zay nerahana ny asa de tena nampandrosana akazo be ka de zany zany anisan'ny hoe zavatra hojerena mbola betsaka moa ny angla hojerena hoetitsika
Matetetika anatin'ny fandarana zay fanazava-kevitra satria misy zavatra marobe mahaliana rehefa ny any an-tanàna mihitsy no miresaka an'le zava-misy zay nyteneniny député Mamitena teo fa iverena koa n'le firaisankina teo tamin'ny latsinay moa zany iny de nivoaka iny fanomezana taratasy ho anareo zay iary ny voninahitry ny tolona zany ka hitondra ny lisitra firaisankina. Mino afa efa miandry akazobe hoe rovena hidina ty député Mamitena zany iveriko fa ho avy ny fiaonana samihafa zay efa hanomananareo ho an'ireo antoka ao anatin'ny vovonina firaisankina indrindra ho an'ny mpikatroka izay eny anivon'ny antoko sy ny fanohanana ny filomarika Ravalomanina ihany koa. Ya efa nisy moa ny fiaonana ihany teo amin'ireo tompon'andraikitra samihafa zay any toerana satria amin'ireo atoko ireo zany de misy tompon'andraikitra ihany koa zay napetraky ny atoko tsirairay avy any amin'ireny toeran'ireny de ho avy tokoa ny fivoriana samihafa sy ny fanentanana fa ny hita zany zao de tena vonona ny mpiara-mitolona ao anatin'ny firaisankina mba hijoro tsy hoe noho ny amin'ny Ravelona Nosy Mamitena fa mba ho taratra ilay firaisankina ahafahana miara-mitolona hanavotana ny firenena satria tena fanavotam-pirenena nety Andriamatoa Faniry satria raha mijery ianao ary hita ho akazobe zany mahantra ny vahoaka mitaitaina ny vahoaka noho ny tsy fandriampahalemana ary tena atao hoe verisaina verevitra aiza ny lalana ho ale. Anankiray fotsiny no savony no vidiana 900 taloha vao roa taona zay efa vidianao 900 amin'izao fotoana de eritrereto hoe firy takizany koa moa siramamy zay vao mapakapeo ny mpiarany zo mpanjifa hoe ahoana izy ty fa to lasa lafo be de hitanao amin'izany fiakatry le kanefa le fiheriana tsy mitombo fa midina any akazobe any amin'ny 5,000 no sarakatsana ny karamandray andro isan'andro de eritrereto amin'izany Andriamatoa Faniry raha zaraina raha le lehilahy rery zany no mikarama io 10,000 no ividianana vary, ividianana laoka kely, ividianana sira, ividianana jiro ary entina ikarakarana ny any ambanivohitra mba hery entina ny kafe de ividianana kafe, ividianana siramamy ahoana moa Andriamatoa Faniry no atafavoaka atsika amin'izany. De raha mba mikarama le vady zany ka mahita karama ao atao de ray alina miditra ao anatin'le tokantrano nefa satria 10,000 aiza ny ekolazan'le ankizy raha mila ekolazy ny cahier, stylo, ratsy salama inona no atao de rehefa mitambatra le trosa de ny anina androany no anina androany tadiavina rafaka pitso zany hoe tsy maintsy mitrosa ny androany zany de rafaka pitso voaloha ary zany ny anankiray de eto ihany koa ny tena le fampiasam-bola eo zany tena sahirana ny tatsaha satria tsy maintsy mampiasa vola rehefa mamboly mambokatra de iny zay na tsara n'le nisy PSDR satria afaka manampy an'le olona reny tamin'ny fotoan'androny fa nizezika vidiana 5 alina tamin'izany na 7 alina na ray hetsy amin'izao nge efa tena 2 hetsy mahery 3 hetsy zany nizezika amin'izao fotoana nefa tsy maintsy mamboly de ahoana amin'izay ary ny ahafahana mampiasa vola ao anatin'ny asa io vary hoantsika io manomboka any amin'ny ketsa fafiketsa vola daholo fafiketsa manongotra ketsa manetsa miava vary mandragiragy manosy tambary mandrapatonga ny an-tsaha io mijinja mitona manavary hatrany antsopotra zany tena masokarena maty antoka de sahirana fa de
Raha tanysaina moa zany ny fahasarana an'le firenena tena naizanaiza mihitsiny naizanaiza mihitsiny de tsika moa tsy menatra mihitsy ny teny an'le hoe le présence de l'état le fanjakana mihirahirany zany lay hoe odof any am'lay hoe hoan'ny district hoan'ny factoria am'le district ray misy tanoketsa industrialy tsy taratra sy tsy hita mihitsy zany de resaka fotsiny mibobaka ao satria tsy mitondra nininna fampantrona ho an'ny firenena zany de miodikodiny eo fitony le fitondram-panjakana ary na le zato andro ara filakevitry minisitra inenina angambo zay mamoaka ny lahara-pahamehany zato andro ty tsika ty efa nitsaka ny fitopolo andro mahery angambany zao le fitondram-panjakana mety ray volana sisa dretratra le zato andro tsy hitanao taratra mihitsy mba inona ary ny tena ataon'lay fanjakany rehefa mena ny député Mamtina mitantaran'zany rehetrarehetra zany de tena hoe lavitry ny afiny kitay tsisy fanantenana afa-tsy ny hoe tena maka fahefana raha-pomba demokratika araky ny nambaran'ny kandidana varadrano hiavitra Andriamosa Omaly azy zay de tena mendrandra ny firaisan-kina zany député Mamtina avoaka satria ianao moa zanako mitsy ampianarin-domano efa solom-bavamboaka matetitetika ianao de mbola hiaro am'izay hoe fisolotenany vaoaka zay ho an'ny district anakazobe ny fahazona firaisan-kina tena azo andikana mihitsy ny amin'ny azo iasana ve hanavotana ny firenena rehefa mahazo maro anisa lay firaisan-kina député Mamtina ya tena azo iaraha miasa tsara satria hitatsika ny lalam-panondrenana fa namaritra fa zay manana maro anisa ao amin'ny anteny mera-pirenena de afaka mitazona ny afaka mifidy prime ministre de hitatsika zany kanefa koa na ny fandaniana lalàna satria tsika zany zao mimenimenina am'le lalàna samy hafa satria tsy mety le izy de ao amin'io rafitra anankiray io zany no anarenana n'lay zavatra tsy mety de dikan'izay ary zay no itomako ny sain'ny vahoaka andinika tsara rehefa mifidy aza mifidy amin'ny resaka tambotambona volana resaka fampanantenana apokaty vahoaka mba tena isaina tsara no avin'ny firenena isaina tsara no aviny io zanaka ao an-trano ary zany any teneniko foana hoe ho an'le olona efa lehibebe hoe ore olona ny tsika efa vita fa nahoana reny ny reto ankizy mbola madinika any amin'ny EPP reto no aviny de eo zany tsika no tomina hijery lay zava-misy mba ahafahana mandray andraikitra de araka ny tenen'ny député Mamy Rabenindrina teo moa zany de mandray andraikitra tsika amin'ny fifidianana mba entanina ny rehetra hifidy mandray andraikitra tsika amin'ny fierovana ny safidy satria io safidy io nahoana de anao io ka mila arovana ary ny manaraka de ny hoe aoka mba hifanentana fa tato ato de lasa ny resaka fifidianana de lasa resaka vola fa tsy resaka foto-kevitra natsangan'olona de noho izany de tena mila mijery an'izay tsika hoe andere hanana firaisan-kina hametraka olona mba afaka hijery ny fanavotana ity firenena ity hijery an'izay nampimenimenina vahoaka teto tsy mety ny lalam-pifidianana tsy mety ry de misy lalana ray zany zao azo ale fifidianana manakaiky vahoaka io de andesika andray andraikitra hoe aizany tena lalana ivoahana andere irahina mba hanavitra nyity firenena ity ia de goavana zay efatrafatra nentin'ny député Mamtina izay mino isika fa mahazo MBS akazobe député Mamtina eny ary de kokoa isika any akazobe any nisy fotoana tokoa matetitetika ny avy any akazobe miantso amin'ny laharatarby 34 zay fifandraisantsika iny de kokoa isika menakavy zay manaraka mivatana ity fandarina miara-manonja ity mino zay fa vatany voatonga ty Antananarivo indray député
mamtina de tondra zay azo resahana sy azo ampitaina avy any akazobe any ianareo any akazobe kosa iomana amin'ny adidy amanandraikitra satria fifidianana fanavotam-pirenena fiodinina faharoa no heverantsika io fifidianana solomamboka amin'ny fahasivy amin'ny roapolo ny volana me io avondroniny ery ao anaty firaisakiny misy kina heripo fa valala tsy indromandry ambavahady ary mifanavotana ny firenena everitsika fa atomboka izao zany ary efa natomboka zany tamin'ny hetsika fotsy ny aranaka amin'ny collectif de candidat everitsika fa mbola tsy very ny fanantenana eo anatrehan'ny ady batay vita fa nigera mbola mitoy de amaraparana azy tsika io fa sivy amin'ny roapolo ny volana me zany mazava tsara mihitsy ny tsy maintsy homanana satria fifidianana solomamboka fa zao tsy misy dikany zany resaka resantsika rehetrarehetra any raha toka tsy ao anaty lisy fifidianantsika ka mbola manana fotoana hatramin'ity volana marsy ity hanamarinantsika ny anarantsika ao anaty lisy mpifidianana mba ahafahantsika manatanteraka ny adidy amanandraikitra lehibe zany de izay ngamba ny afatrafatra tsara metrahana alohan'ny alana hoe député Mamtina izay resaka lisy mpifidianana zay satria anisany tena paipaikadiny sasany koa nge tonitony endrikendrika alabato samihafa tony manomboka ny mifanoratana ny lisitra ny mpikambana anatin'ny birao fantatsaham-bato ny resaka PV sy ny fanoratana ny vokatra sy ny sisa mila fahamailona be zany rehetrarehetra any amaraparanantsika azy député Mamtina ary ya misaotra ny faniry razafy manatamy moa isika tamin'ny fandaharana teto mamaraparan'izany tokoa isika ny voalohanteny de hiatrika kiondalana anankiray indray isika amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana me arak'izay efa nofaritana de aty am-piandohana moa zany eo am-piomakomanana de mitona antsika rehetra makafaka ny zava-misy sy ny lalana tokony ombana de anadiady ihany koa ireo hevitra rehetra mba ahafahana mandroso fa ankehitriny aloha zany ny zava-misy de tena mahantra ny firenena ary latsaka ao anaty fahantrana lalina ary tsika firenena malagasy de lazaina hoe any amin'ny rambony any no raha mihoatra amin'ireo firenena rehetra maneran-tany de tsika ao akazobe de tena latsaka ao anatin'izany tokoa ao anatin'ny fahantrana de io moa zany iarahantsika manarina hoe satria tanyrazana iombolana de sahia manatona mba hifampizarana ny adihevitra satria zany zao no mandeha aloha ny hoe adihevitra ara-politika ny faharoa de izao ny hoe hitatsika fa ny mpiaradia ao anatin'ny firaisankina de manana tanjona zay efa nofaritana tao anatin'ireny fitakiny ireny ary isika manokana ao akazobe de manana zavatra tsy maintsy hotratrarina de ny ahafahana mametraka indray fampitokisana mba hisiny ny fandripahalemana ahafahana manarina ny fambolena sy ny fiompiana mba hampanakarena ny vahoaka ary manarina ihany koa ny resaka ara-tsosialy na ny sekoly ny fahasalamana fa indrindra ny tanora de eo amin'ny lafi ny asa sy eo amin'ny lafi ny fampianarana ambony tsy hoe tsy hojerena akory ny lafi ny hafa fa zay tena nga mampangirifiry ny distrika ao akazobe aloha de tsy maintsy jerenaka de marary soa atsika vahoaka rehetra ao akazobe ary de mirary soa ny mpiara-mikatroka rehetra ihany koa na ny ao anatin'ny firaisankina fa mahafinaritra Andriamatoafaniry de misy ara tsy ao anatin'ny firaisankina fa tena vonina miara-miasa de raisina tanandroa reny olona reny ary de mahafinaritra satria mety hoe ny hevitra ihany koa ny miady indraindray fa ny mety hifanojo ny tanjona de tsy maninona fa tsy ny olona miady fa ny hevitra azo ampedina foana mba ahafahana miaraka amin'ny tanjona de io zany no apetraka eo ary tena manao kokoa aza misalasala ianareo zay tsy ao anatin'ny firaisankina fa tongava miady hevitra
de mifampiresaky sika ny hoe inona ny lalana azo ivoahana ifanampiana mba ampandrosony distrika kanefa kotsy ny distrika ihany satria solombavam-bahoaka zay vidina moa de solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara anavotana nyty Madagasikara antsika ity de misaotra indrindra ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay kandida ihany moa izy am'izao fotoana zao ao anatin'ny vovonana firaisan-kina zay vonatolotra tamin'ny alatsinainy teo de jejejo isika ny akazobe hiomana hiatrika an'izany fifidianana zany petrapetraka daholo ny ekipa hiatrika amin'ny fifidianana petrapetraka daholo indrindrandrindra nilay fiarovana n'ilay vato satria zany ny zava-dehibe raha ifiditsika kanefa tsy voarotsika ilay vato de teny zao fa ny fikarakarana sy ny fiomanana an'izany fa tsy hoe rehefa akaiky kory le fifidianana fa zay tsara fiomanana tsy ho tapohan'ny loza ozy izy mibe nijeritse de azosika ampitaina anatin'izao ady izao ary zay inona moa misy any tenin'izay hoe ny fomba fiteny zay hoe inona moa le hoe zay tsara anina mitovitovy zay anaty baiboly zay le izy manko de hoetiko eto ihany le izy satria zany rehetrarehetra zany mba ahafantarantsika n'ilay hoe faiza mandamy manoentina miady zay le adeniko teo ambavako ka rehefa mahay mandamy madeny zao zany dia afaka hiatrika tsara tsika an'ilay ady le ady moa inona fa de zao hoe ny ahafahana zany ho tonga ao anatin'izay fahefana zay ka ampiasan'izay ho amin'ny tombotsoa an'le firenena sy anavotana an'ny Madagasikara sy mivoaka malagasy de akasitrahana daholo isika rehetra zany ialana tsiny ara tokony isy vahiny anankiray niaraka tamintsika teto ara matovoangy rary manarivo fa noho ny adidy amanandraikitra zay nahavoatazona azy zany dia tsy tratra indray ny fotoana tamin'ity androany ity hoalamitsika mindalana io zany rehetrarehetra izany fa etony eo zay fialantsiny zay satria mety efa nisy ny andry ihany koa isika tany amin'ny toerana zay misy atsika tsiraikaraika tany zany de makasitraka ho andra-pitsondray mifandaharantsika de isorina namana teknisianina tarihan'ny falra mananarivo sy ireo mpiara-miasa marobe mpianatra raha ao ambadika ao efa anatin'izany ritsika ritanjona sy ireo namana ao amin'ny division tahaka ny hoe ionja lalaina sy rojosoa de isorina ny namana teknisianina sy mpanao gazety marobe mino isika fa rehefa mandalo io tantananarivo indray zany dia tsy ho latsa-danja ho an'ny fizaram-baovao ny député Ravelona Nosy Mamidina zay mitarika lisitra firaisan-kina ny akazobe izara ny vaovao atsika mpanaraka ny fandarana miara-manonja azadiny manaraka ny famerenina ny fandarana isakalina manomboka amin'ny 6 ora sy sasany eo ary maraimbe iny amin'ny 3 maraina iny zany le fiomanana ifo amin'le Irandravelona Jean Baptiste vao maraina vao maneno akoho de amin'iny misy tsika no sady mieno ny famerenana ny fandarana amin'ny radio zany ny anton'izany ndraindray misy an'ireo toromalika mety tsy voarakytsika tsara na misy an'ireo fizaram-baovao everitsika fa tokony ilaina de ho an'ny jerama avy ireny ny jiro fa menomenona ny voaka ny Tomasina tahaka n'izany ihany koa ny any akazobe mijaly amin'ny alalan'izay resaka jiro izany ny filohan'ny anteny miaram-pirenena moa de ny teny mihitsy hoe malaina ho aty Madagasikara ny mpandrarana ireo investisseur zany ireo mpampiasa vola amin'ny alalana investissement vaventy satria tsy tafapiarakarako ny tokony izy ny lalana tsy mahafapo ny resaka angovo sy ny sisa ary manjaka ny kolikoly eto Madagasikara de ampisaina an'izany rehetrarehetra izany izany no antony mahatonga atsika ny amin'ny hoe tsy maintsy atao ny ezaka rehetra azona maro anisa amin'ny lapan'ny anteny miaram-pirenena tsy mbazaza makasitraka tompolahy makatelina tompoko vavy